mazavabe fandahary ny aranao misiriana isaky ny alatsinainy alina toy izao. Mpifaliana indray ny androsoana tatokantranoareo anatin'ny fandaharana mazava be miaravantsika rehetrarehetra indray ny tenako efa mahazatra antsika moa siriana Andriatafina Valina. Tahaka ny mahazatra dia vahiny hafa indray no miakatra eto amin'ny fandaharana amin'ity androany ity. Anisan'izany i pasteur Njatsoniaina avy ao amin'ny fiangonana MIFFM izay ilay izy dia i evangelistra Lalaina moa izany fa angambany efa tsisy vina maro intsony. Tahaka ny mahazatra dia omentsika ny vahiny avy hatrany ny fitenenana ny anjara fitenenana voalohany izany hoe ny 30 minitra voalohany. Omeko anao avy hatrany ary ilay izy pasteur Njatsoniaina afaka ampahafantarinao ve hoe izy ianao inona ilay MIFFM? Misaotra indrindra tompoko ary miaraba antsika rehetra zany izay manaraka ny fandaharana ary miaraba ny namana ihany koa izay mifanatrika dia miaraba ny any an-tokantrano mankasitraka ny amin'ny fandraisana. Pasteur Njato avy ao amin'ny fikambanana MIFFM izany hoe fiangonana mikatsaka fahamarinana sy fiainana mandrakizay. Tamin'ny taona firy no hoe niforoana an'ilay hoe MIFFM? Ny MIFFM zany ny MIFFM dia eny amin'ny bypassy Lasora, commune Lasora. Ny taona nijoroan'ny fikambanana azo lazaina vaingana fa ny fahalalana tao anatin'ny pasteur fa efa naharitra ihany. Eny bypass zany toerana ahitana anareo. Dia ilay teny no efa niforona tamin'ny ovinao izany? Tany amin'ny taona 2000. Dia inona ilay tena hoe fototra hijoroany ilay fikambanana sa fiangonana moa izany ny antsoina azy MIFFM? Ny fototra hijoroana zany dia mamerina amin'ilay fahamarinana ara-tsoratra masina zany, indrindra fa mitazona ilay anarana tena marina zany. Izay zany mitory ihany koa manaiky ny Ahosoa. Dia izay mitandrina didifolo fa tsy ilay mpandrava didifolo. Izay zany no mampiavaka izay mampiavaka an'io. Eo amin'ilay hoe Ahosoa koa ny anareo azo mba fantarina ve hoe ohatrohatry ny ahoana nahatonga anao hoe lasa nisafidy hoe anangana an'ilay fiangonana moa izany filompanolona anangana an'ilay fikambanana MIFFM anao an'ilay hoe Ahosoa, ny fomba nahitanao azy satria anisan'ny fanontaniana mipetraka amin'ny fiainana foana izay. Misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana. Ny zavatra misy zany ny tenako zany pikaroka, mpamaky boky. Na boky fivavahana moa zany tena imasoko zany ary netiko reto ny boky izay nahafantarako ny fahamarinana. Dia misy boky anankiray ny fivavahan'i Israely nosoratana mpitandrina Rabary mpitandrina zany nanao an'ity boky ity. Ary ity boky ity efa ela be izy ity amin'ny édition Marivolanitra no ahitana an'izy ity. Tranainy ny boky. Efa tany amin'ny taona Desambra 1379 nisy an'ity boky ity. 1963. Tany efa nahitana an'ity ary manamarina izy fa le Jehova hozy izy dia tsy anaran'Andriamanitra. Ary le anarana Jesosy ihany koa izy dia tsy izy. Tsy noderaina zany nanomem-boninahitra teo amin'ny Israely zany izay anarana izay. Raha miresaka tontolon'ny Hebreo zany tsika, izay tsy Jodaisma na Hebraika fa mitazona ilay fahamarinana tany amin'ilay loharano piran'ilay fivavahana. Any amin'ilay loharano mihitsy zany zao no nandehananay zany. Ka mametraka izy hoe raha miresaka tsika Israely mbola anarana novana koa manko ny Israely fa Yahosarol zany ilay tena anarana. Yahosarol. Raha miresaka tsika Yahosarol zany dia Israely zay. Ka le fivavahany Yahosarol zany ity tany amin'ilay loharano piran'ilay fivavahana. Ary ity ihany koa dia ahitantsika ity boky ity tranainay daholo tsina boky eto am-pelantanako baiboly izy ity. Baiboly fanaovana étude izy ity la Sainte Bible traduit en français
la traduction dia l'école Somary biblique atototro any amin'ny caméra dia mba zoomena fanaovana izy. école biblique tany Jérusalem zany izy ity tonga ty amiko ary namiana izy ity parcoresy avy any Roma mihitsy ity misy adresy ato tao Italia ny mampafantatra fianarana n'ilay fahamarinana zany fa saingina afenina dia misy ato zany le anaran'ny pahary le anaran'ny pahary ato zany izay misoratra ato dia napetraka mihitsy hoe Yahoo afaka vahana moa zay amin'ny fotoana izay tokony hamahana anazy fa présentation no ataoko ity ihany koa misy fianarana théologie ny théologie ny testamenta vaovao avy amin'ny fiangonana FLM Madagasikara tamin'ny taona 1900 voana zany ty 1988 ty zany fianarana théologie ihany koa dia mampiseho izy misy anarana asehony amin'ny teny hébreu hoe ilay anaran'ny mpamonjy izay nataoko marika mavomavo dia nasehony hoe Yahoshua ny fahamarinana zany tsy maintsy miorina amina vavolombelona roa na telo zay le fahamarinana ary ato anatin'ny tia mampiseho ihany koa ity dia bokin'ny vavolombelon'i Jéhovah na ny témoin de Jéhovah mampafantatra ary manamarina fa tsy anaran'ny pahary mihitsy ozy izy le Jéhovah ary zay dia mampagaga anao hoe maninona izy vavolombelon'i Jéhovah nefa mampafantatra fa tsy anarana le Jéhovah fa anaran'ny forony dia mametraka izy ato hoe ilay anaran'ilay pahary ozy izy dia misy manonona hoe Yahoo nataony teny gasy mihitsy aloha izy hoe Yahoo izay hitantsika amin'le marika eto zany le izy aminay zany rehefa marina dia toka satria vavolombelona roa anankitelo zany reto ity ihany koa ny baiboly 6e édition somary tsy anainay izy ity ato amin'ny baiboly 6e édition ihany koa dia mahafantatra hoe azoko vakina zao ny ato amin'ny indray mijery zany ny amin'ny ity baiboly ity aty amin'le paragrafy ambany amin'le teny mialoha zany nasy hoe teny mialohan'ny fanotsiana fahenina zany hoe fanotsiana fahenina raha mijery antsika ny amin'ny baiboly ny baiboly izay ampiasaintsika amin'izao io zany fanotsiana fadimy le amin'le FFPM zany hoe matoa misy fanotsiana fadimy dia diso zany ny faefatra dia diso koa zany ny fahatelo dia diso hatrany ambolohany zany ny baiboly tafiditra teto Madagasikara dia asehoan'ny fikambanana mampihely baiboly malagasy zany izy ity dia zao ny zavatra asehoany ato hoe anisan'ny fiovana lehibe hita ato koa izy fanoratana sy fanononana ny anaran'ny tompo dia ny hoe Jéhovah izay nosoloana ny hoe tompo ny hoe Jéhovah izay hita amin'ireo fandikana rehetra teo aloha dia tsy notonon'ny jiosy izay tompon'ny teny mazava be zany fa ny jiosy zany na ny aodima zany dia tsy nanonona zany anarana izany ary ao anatin'ny raha mijeritsika any amin'ny internet dia ny mpanorona n'ilay atoko mpivavahana izay natao hoe témoin de Jéhovah dia nga Tadj Richel zany no namorona le anarana hoe Jéhovah io moa mbola zavatra hafa izy iny raha tonga eto zany zay tsy hoe andrava finon'olona fa ampijoro kosa hoe iverina amin'le fahamarinana ao amin'ny Yahoshua moa zany hita hoe zay le anarana satria avy amin'ny Yahodia famonjena le Yahodia izay atsotsika hoe jiosy ary tsy misy Jesosy zany tany teo amin'ny Israely zany tsisy Jesosy satria anarana grika ilay Yahoshua anarana grika zany ilay Jesosy ary le Jesosy tsy iza fa ilay Jesosy izay natsoina hoe Jesy Olympia misy ao amin'ny baiboly katolika izy dia mametraka tsara hoe Jupiter ary hitantsika ato amin'ny baiboly FFPM izay mahazatra ny maro zany dia naseho an'le izy hoe misy hoe Jupiter dia ry ambany ary misy fanamarinana keo le Zeusy io zany le Jupiter io no navadika hoe Jesosy tamin'ilay fandika-teny gasy ary raha mijery ho an'ny mpino ao amin'ny fiangonana hafa zany tononiko hoe ny FLM satria zay toro fahamarinana dia zareo tsy manao hoe Jesosy fa Jesosy zany hoe avy amin'le Jesosy azy zany ary raha hitantsika ny fampidirana ny baiboly teto Madagasikara dia tsy fiangonana no nitondra ny baiboly teto Madagasikara fa missionnaire anglisy avy amin'ny LMS avy amin'ny LMS dia hitantsika tsara le fanalavana izy fa London Missionary Société zany no nampiditra ny baiboly teto Madagasikara fa tsy fiangonana ary tsy mahagaga zany fa lasa toy ny société zany fiangonana amin'izao dia zay mpanagnana fiangonana
lasa tompona sosiete ka izahay zany dia mijoro amin'la fahamarinana tsy nampianarin'izaniza ary tsisy afaka miteny nampianatra ay an'ity fahamarinana ity fa ny fikaroako sy ny fanekeko ny fahamarinana avy any an-danitra zany izy ity satria ny fahamarinana dia miorina miteny ny vavolombelona roa na telo izy ny baiboly ary reto zany dia misy karazana baiboly misy karazana pastera mpanoratra teolojiana mpanoratra ny boky dia manamarina fa Yahoshua zany lay mpamonjy lay zanak'Andriamanitra tonga teto ambonin'ny tany izay zany ny fototra ijoroany izao fikambanana MIFFM zao satria ny antony dia MIFFM tsoritako tsara satria misy mitovitovy anarana aminay fa ny MIFFM mikatsaka fahamarinana sy fiainana mandrakizay fahambarany soratra masina ao amin'ny Jaona 7:7 amin'ny teny Hebreo dia ao amin'ny Yahoanana zany 7:7 fa izao ny fiainana mandrakizay dia ny fahalalananao lay Olahim matokana sy Yahoshua zay ny rahanao izay zany ny fiainana mandrakizay ary fiainana mandrakizay io tsy azo raha tsy amin'ny alalan'le fahamarinana Yahoshua zany lay fahamarinana lalana sy fiainana makao amin'ilay vavadiny fahamarinana zany izay no ijoroanay ao anatiny hoe Yahoshua ny anaran'ilay mpamonjy Yaho Adonai Olahim lay pahary ny zavatra rehetra misy ny fiangonana manonona fa lay fanononana mety ho diso fa ny fototra fahamarinana tsy azo disoina araka ny soratra masina ihany koa ao amin'ny Matio 10 dia 5:7 misy fony teny ao dia hoy izy hoe ny soratra masina tsy azo foanana ataoko angamba fa tsy tokony hovaina lay anaran'ny mpamonjy raha manaiky izao tontolo izao indrindra fa amin'ny tontolo teo any an-danitra zany ny fahamarinana tokana tsy misy fahamarinana anankiroa fa anankiray ny marina fa ny toamarina mety isy ary zany indrindra no asahiako mijoro be da be no mitory zao momba n'izany anarana Yahoshua zany fa saingy Yahoshua nampitandrina izy hoe tandrema ozy izy ao amin'ny lioka fa 1:20 eo amin'ny 9:9 mitandrema ozy izy fa sao dia isy amitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako tsy le anarana Jesosy Kristy zay diso zany no resahany eto fa lay Yahoshua be da be zany zao no mitory le anarana Yahoshua fa maro izy no avy amin'le anarana dia asaina mitandrina ka fahendrena zany no mikaroka n'ilay fahamarinana ary zay fahamarinana zay dia ambaran'ny soratra masina ny boky Daniela hoe zay endry dia mamerina maro ho amin'ny fahamarinana raha mijoro eto zany raha eto aho makasitraka tamin'ny fanasana dia tsy hitondra lay anaram-piangonana na hoe anangana na hitona olona hivavaka anaraka anay fa hijoro amin'ny fahamarinana ity misy fahamarinana inona tsy anarahanareo le fahamarinana fa mametraka adihevitra ianareo somaro gaga ihany ahako ihany koa hoe Yahoshua lasa misy koa hoe mandrava 10 izahay dia mitandrina 10 satria ny 10 no fototry ny lalàna foiben'ny lalàna zany ny 10 zany no fototra hijoroan'ny lalàna eto amin'izao tontolo izao mankony dia misy lalàna no firoan'ny olombelona any amin'ny 2:30 tapitsisa lalàna firoan'ny olombelona hifehezana ny olombelona fa teo amin'Andriamanitra anaky 10 no meny 10 monja no meny mba hifehezana ny olombelona hitondrana ny olombelona ho amin'ny fiarahamonina sy hifandraisana amin'Andriamanitra ka tsy anaiky velively hoe Yahoshua zay tompony teny tsy iza Yahoshua fa Andriamanitra lay teo amin'ny seza fiandrianana tonga olombelona ka izy lay teny izy mihitsy zany ny didy eto ary mampiseho ny fahatsaran'izay lalàna zay tsy tokony horavana le izy fa hoe na eo zao hoe misy Yahoshua mpandrava 10 ary matetika somary matsikaiky le izy rehefa miresaka le olona ina le anaran'le fiangonanareo dia zaho mametraka hoe tsy le anaran'ny fiangonana zava-dehibe aminay fa lay anaran'ilay ivavahana iza no ivavahanareo fa tsy hoe iza le anaran'le fiangonana le anaram-piangonana manko zao efa maniry ohatrinianana dia toy ny mpampangolana anaty katsaka dia zay mivoaka dia babany avokoa ary tsy misy mihitsy hoe fiangonana mitsangana ka tsy azo olona na marina na tsy marina satria tsy anjarako no mitsara fa mampiseho fotsiny hoe inona ny tsy anarahany olona inona ny tsy aneken'ny olona raha vao miresaka izay hoe Yahoshua dia tonga dia hoe naravelena ambodrapeto izay tsy eny ambodrapeto aloha
nareo ve miaraka amina kitiktakto izay tsy kitiktakto tsy misy zany hoe avari no mivoaka na avari fa avy ato amin'ilay fahamarinana ara-tsoratra masina no nivoanay fahamarinana avany an-danitra zany izy ty fa tsy nampianarin'olombelona ary izay a mitandrina didy folo mitandrina ny sabata ary ny sabata izay tandremanay a dia sady tsy alahady ny tsy asabotsy izay zany no apetraka tsara sady tsy alahady ny tsy asabotsy a ny sabata izay tandremanay satria tsy izay ny sabata izay nitandremany Yahosoa Yahosoa izay voasoratra sy voalaza fa zanak'olona tompon'ny sabata izy zany tompon'ny sabata ary ilay sabata ny Yahosoa tena izy zany a no arahan'ity fikambanana misy anay ity a izay najoroko ara-dalàna ara-panjakana fantatry n'izay rehetra ao aminay izy ity tsy mitona ny olona anaraka anay izay fa mampafantatra ny olona iverina any amin'ilay loharano indrindraindrindra fa eo anatin'le hoe magasy rehefa mikaroka ny magasy a dia zary lazain'ny olona fa manompo sampy a manonona anarana diso ity Jesosy ity no tena fanompo sampy satria anaran-diso a no natsofoka teto amintsika fivavaham-panjanaka no natsofoka teto amintsika mba hahafahana mahazo atsika eto Madagasikara ka izaho androany no miteny hoe reto misy boky maromaro tena manamarina ty hoe teolojian'ny testamenta vaovao a avy amin'ny fiangonana FLM mampiseho fa Yahosoa ozy a ilay anarana amin'ny teny Hebreo ka amiko zany a rehefa marina zany dia tokony ho atao satria tsika mikatraka fahamarinana zany io zany mampiseho izy hoe teny Hebreo zany a Yahosoa ka Yahosoa izay fototra mampisy ny didy folo Yahosoa zany a tsy nandravany didy folo velively fa izy ambarany soratra masina izay nolazainy fa tsy tonga andrava ny lalàna fa anatanteraka zany izay zany no napetrany ary moramora ozy izy ny ahafoana ny lanitra sy ny tany no ahafoanana dia tendry-tsoratra ray ary ao amin'ny lalàna ka ny lalàna zany a izay fototsy ny didy folo io lalàna io a izay sady fanabeazana no fiarovana ary ny lalàna izay didy dia fiheziny a ao amin'ilay bokin'ny Apokalipsy amin'ny bokin'ny Apokalipsy izy dia mametraka hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana ny Yahosoa tsy indriko tsara ilay izy hoe Yahosoa fa tsy Jesosy satria ilay baiboly nomena no nodosona zany dia indro ny faharetan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana ny Yahosoa mbola manampy izy a ao amin'ilay Apokalipsy toko 12:17 hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona dia lasa nandeha ady tamin'ny zanany sisa dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra izay mitandrina ny didin'Andriamanitra averiko izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana ny Yahosoa fa tsy hoe mandrava n'ilay didin'Andriamanitra aminay zany a ny joronay dia ny didin'Andriamanitra satria ny didy folo a dia eo amin'ny seza fiandrianan'ny mpahary ny didy folo raha mandrava ka manala ny didy folo zany ianao a dia manozongozona n'ilay mpahary mihitsy eo amin'ny seza fiandrianany mandravana azy mihitsy zany ianao a eo amin'ny seza fiandrianany a raha toka mandravana izay didy folo zay fa tsy fantako hoe fomba hoana nentina andravana n'ilay didy folo satria izay no tanjony devoly zany a amin'izao ary ny devoly a dia fetsy izy sady kinga ny devoly fetsy ny devoly sady kinga ary izay indrindra ny ananana ilay saina ombam-pahalalana satria ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalana ozy ny tenin'Andriamanitra somary manapaka kely manana fantaniana ianao zany teny hoe lasa fomba fiadin'ny devoly amin'izao le hoe mandrava le didy folo nefa ny didy folo izy ianao tandremana dia fantaniko voalohany zany hoe le mandrava didy folo zany devoly ve za zany tsy miteny hoe ilay mpandrava didy folo ny devoly aleo aloha apetraka tsara fa ny tanjony devoly dia ny andrava ny didin'Andriamanitra tsy manondrolona zany ahako fa mametraka hoe ny devoly a no mandrava io didin'Andriamanitra io ny ainga avy any amin'ny Genesis tsika dia efa nandrava izy tany
ary amin'izao vanim-potoana zao a dia tena mandrava izy ary raha misy a no manonona hoe ahosoany fa mandrava didifolo dia za tsy teny hoe devoly izy fa fataro zavatra rehetra dia azonona mafy a izay tsara zany fa za tsy hanondro mihitsy hoe devoly ve zany nareo mandrava didifolo fa fantako hoe ny devoly a no mpandrava tsy tonga zany izy indray ary le fanontaniako a satria tena fokesisy hoe ianao ny teny hoe avy any an-danitra le fahalalana ianao koa nefa ny teny hoe ianao a nanao fikarohana be porofon'izany a reo boky rehetrarehetra izay nentinao hoe reto ny porofo tamin'ny fikarohana izay nataonao avy any an-danitra ve mila hoe fikarohana be ary raha jereko a izay aloha zany ny voalohany a faharoa mifandraika amin'izay ihany hoe raha jereko zao le boky entinao dia hoe tiany ny FLM tiany témoin de Jéhovah tiany izavy tsy haiko a maro be zany ireo hoe le porofo no entinao izany hoe tena pikaroka nana porofo aloha anao fa tena pikaroka dia nefa ny sary hitako hoe natambatambatra ao daholo zany le document nananan'ireo fiangonana anisany koa ve zany natambatra tao anatin'le fikarohanao a ny fampianarana teo amin'ny RTV HFF. Ny fampianarana zany tsy nalaina avitari fa ny fahitako ny boky a izay efa fantako dia manamafy hoe matoa misy a ity manamarina dia tsy hoe izy no marina fa raha mbola misy manampy le izy a dia azo kekena satria ny soratra masina milaza fa tsy maintsy miorina amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo a ny fahamarinana fa raha hoe zavatra avy any an-danitra ve no niditra taminao dia mila vavolombelona telo na roa. Andriamanitra rehefa miasa dia manamarina ny teniny Andriamanitra. Manamarina ny teniny Andriamanitra rehefa miasa. Fanontaniako manaraka indray a hoe ianao zao nilaza hoe reto ny fikarohana tamin'ny alalan'reto na ahafantarako sy ny sisa fenoko an'le teninao telo hoe Yahoo no anaran'le Andriamanitra le pahary dia Yahoo dia maninona kay tao anatin'le fikarohanao tsy mba nahita an'le Sefer Torah izay original misy aloha hoe Yahva. Raha mamakytsika zany a momba ny Yahva amin'ny teny Hébreu manko a mibevakina tiako tenenina zany hoe tsy mbola teo ampelantananao ve le Sefer Torah sa tsy nieritreretinao amin'ny fikarohana reto manko azo atao hoe boky voaingana mihoatra ny Sefer Torah. Ny Sefer Torah zany ao amin'ny Sefer moa zany a dia mametraka izy Yahoo ihany ao Yahoo Adonai fa tsy fantako hoe ahoana ny famoahany an'le izy tsy dia mitovy ny faharom-patakaran'ny olona tsy Sefer Torah tsirairay avy satria ity a izay nadika tamin'ny teny Hébreu izy ity ary asehony ato zany ilay anarany hoe Yahoo rehefa mikaroka an'ilay fahamarinana zany a dia mametraka tsara hoe iza le fototra lazaina satria mametraka izy ato anatin'ity misy fanambarana ty ambany aty hoe extra biblique ozy izy a sous forme abrégé Yahoo ya nanafoezana an'ilay Yahoo zany dia natao hoe ya raha mamaka teny Hébreu tsika miresaka Yahva zany dia anisany iantsonana azy ihany koa zany raha atao amin'ny teny gasy zany izy aba ianao zany manaiky hoe Yahva ny amin'ny teny zany satria izay Yahva dia ianao nefa nilaza fa mikatsaka ny fahamarinana ary amerina ny olona ny fahamarinana dia maninona no novainao Yahoo tsy zany nanova azy Yahoo fa jerentsika ilay anarany Yahoshua izy a mitondra ny anarany ray Yahoo Adonai ka ianao manaiky hoe Yahva le izy eo amin'ilay fanekeko an'ilay Yahva zany a dia manaiky hoe Yaba aba zany dikany hoe aba zany a dia hoe ray zany a aba ka ilay teny be rehefa vakina zany dia vakina vo raha miresaka zany hoe volana aviva zany izy fa tsy volana abiba dia eo zany rehefa mijery ka maheno dia tsy mampalaikomana zany maheno an'ilay hoe Yahva satria aba ihany zany hoe mane aba ray raha mametraka zany izay mametraka hoe ava dia manaika hoe ava égale tsy any mihitsy le olana ko pasteur Njatony aina fa le hoe ianao le nyteny hoe tena mila miverina ny fahamarinana ary le fahamarinana tenenao mantsy eo amin'ilay anarana aloha voalohany zany hoe hainao ihany mazava-dehibe an'le anarana nefany a rehefa misy faritra tianao hovaina dia rehefa misy tazoma dia iabasy tsy haiko aby moa le anazavanao anazy iny moa zany fanontaniako fotsiny fa tsy valapatra be fa avy eo anao tsy nafaka mamerina an'izay ihany fa ny antsika senao fohifohy mihoatra ny anareo fanontaniako manaraka indray hoe
maninona zany ianao no tsy nitsangana tamin'ny taona 2009 rehefa niteny ohatra ny ambassadeur-ny Aochoa hoe Aochoa mandravadito folo. Za zany tsy compte-any hoe tamin'ny 1984 no nisiny zany fa raisiko satria 2009 vao nisy ny télé HFF radio tany aloha. Maninona no tsy hita ianao nitsangana? Mazava be zany tsy nahitana nitsangana satria tsy zany tsy dia mijorom-panohatra na iza zany fa matoa misy zavatra anankiray miforona na mipotra dia tsy maintsy za aloha no mandinika izay avy mitsangana. Ny antony na inona tsy fahamarinana dia tsy afaka tonga dia hitsangana. Fahendrena avy any an-danitra ihany koa izay. Ny fahendrena zany tsy haingam-bava. Zay ambarany soratra masina. Raha hoe tsika izao 2025 2009 à 2025 kosa efa tsy haingam-bava tsony zany nisy taona maro afaka nandiniana mihitsy zany. Sotra betsaka. Ny zavatra misy dia ao anatin'ilay naninona tsy nitsangana aloha zany fanontaniana. Nitsangana fa tsy nahazo plateau tahaka izao. Fa efa niseho foana misy angamba mahafantatra anahy makeny Analakely Anosy toerana izay firesahako momba n'ilay didin'Andriamanitra. Dia fanontaniako manaraka indray ary hoe ao amin'ny soratra masina zao dia hoe aoka ny inona moa mpaminany Israelianina ihany no aoka henoina. Ny FLM ve, ny témoin de Jéhovah ve, reto boky entinao reto ve mpaminany Israelianina satria ianao niainga avy amin'ireo no namoaka ny proof rehetrarehetra namenao. Tiako be mihitsy manko izay fanontaniana izay. Za koa ary mba tady mivalana. Fanontaniana hovaliako ilay izy hoe tsy maintsy mpaminany Israelianina ve? Raha ny soratra masina milaza any amin'ny bokon'ny Joela dia amin'ny andro farany izy dia andatsahako androtrahana any Joela zany androtrahana ny fanahiko izy amin'ny olona rehetra satria tsy misy fetra ny fanomezan'ny fanahy. Tsy misy fetra ny fanomezan'ny fanahy. Fa iny koa izy soratra masina dia nisy mpaminany sandika teo amin'ny Israely. Tsy voatery ny mpaminany Israely ihany no henoina. Fa ny Baiboly tonga teo am-pelantanantsika dia nisy novana. Nisy novana ny Baiboly tonga teo am-pelantanantsika. Ary zareo mpandraraha ara-pivavahana dia mahita mamoaka foana izy. Tsika izao mahita aty amin'ny taona fahafiry mahita hoe 6e édition. Mizatra ovana zany ao anatin'ilay izy. Dia mipetraka ilay fanontaniana voatery mpaminany Israely ihany ve no henoina? Mety tsy mpaminany Israely rery no henoina fa Andriamanitra dia afaka mampiasa ny olona rehetra araka ny sitrapony. Mahita ary tsika ao amin'ny bokin'ny nomeritsika mahita izay briky na apondra na mpitenen'Andriamanitra ananatra ny Balamo. Zany hoe misy zany vanim-potoana hitenenana ary rehefa Andriamanitra no mampiteny dia tsy maintsy miteny ny olona anankiray. Tianao tenena zany hoe tahaka ilay nampitenenana an'ilay somary mihoatra kely aloha ny leranay fa récupéreko aminao rehefa avy eo hoe ilay nampitenenana an'ilay apondra ihany ve zany no nampitenenana an'ireto hoe olona na ny mpianatra an'ireto document reto? Angambany. Dia fanontaniako ary hoe kanefa an'ireto olona reto dia olona mitory Jesosy. Ohatra ny FLM. Ahoana moa zany hoe olona nitory Jesosy zany no amoaka an'ilay boky dia nefa io no arahanao avy eo. Zany hoe zavatra navoaka an'ilay Jesosy izay lazainao fa diso ihany no lazainao fa nahafantaranao an'ilay fahamarinana. Ny fahamarinana efa fantako fa tiana marina zany hoe maninona ny olona mahafantatra nefa tsy miteny. Ity ozy izy FLM. Za tsy manana doctrine na FLM. Fa nahita hoe io ary fa asehony zareo ilay anarany Aochoa. Ireto olona reto manana ny école théologie, manana any amin'ny faculté théologienne dia mianatra daholo zany izy ireo. Fa saingy lasa ataoko mihitsy ilay itsiny ngamba sao dia lasa tsenam-baritra izy io aloha mety io aloha misy dia tiavo amin'ny fotsiny na diso ary. Tsy misy doctrine zany alaiko avy ato anatin'ny boky fa tiana marina fotsiny dia ampiseho proof hoe tiana marina fotsiny dia ampiseho proof hoe manaiky zany ny olona fa Aochoa ny anaran'ny mpamonjy izay ilay anarana. Fanekena zany ilay izy hoe izay ilay izy. Ataoko angamba fa tsisy adevitra momba ny anaranao tsony ao anatin'ny fianakavianareo fa raha andeha ho any an-dafy aranao dia tsy miova ny anaranao.
ny anarana zany dia tsy miova mihitsy le anarana zany nefany a ianao teo ny teny hoe nanomboka tamin'ny 2000 ozy ianao nanao amin'izay hoe averina amin'ny famarinana sisisy 2006 anefa ianao mbola nitory Jesosy tsy mitory Jesosy a ary tsy nanekako an'ilay Jesosy a natonga ny olona nankalana ako tamin'ny toerana izay nisy ahy satria za tia mamaky ilay boky za tsy maka fahalalana be fahatany zany ao anatin'ny boky fa manamarina raha nahita nefa nanapirofonao teo fa pikaroka ianao dia hoe reto boky reto a ny pirofa za tena pikaro zany hoe tia mamaky boky zany ianao ary misy zavatra alaina ao tsy voatery atonga misy zavatra diso e ato anatin'ity boky tika misy diso e misy diso ato fa tia namarina fotsiny hoe ity le anaran'ny mpamonjy ity le anaran'ny mpahary araka ny hoe miorina amin'ny vavolombelona roa na telo matoa misy manamarina le izy a dia izay zany marina satria ny antony fahamarinana anankiray ry zareo amin'ny FLM reto tena teneanko foana le izy ity boky ity maninona mampafantatra izy fa Yahosoa nefa n'izy mitorinina mitory Jesosy ary aminao ary ve Jesosy a dia voly mahitsy be tena mahitsy be a zany dia voly io nefa ny ianao teo ny teny zany ianao teo ny teny hoe ny mandrava n'io didy io a didy folo a dia voly maninona indray ianao tsy mahitsy be miteny indray hoe ry zareo ao amin'ny Yahosoa mandrava didy folo dia voly fa za ozy ianao tsy hiteny an'izany ny zavatra mihitsy mahitsy be a ataoko anga fa mahitsy be zany teoko zany fa ny tena hoe ka zareo ao amin'ny Yahosoa mandrava didy folo dia mipetraka le teny ao amin'ny Luka 2:20 hoe tandrema sao dia isy amitaka anareo fa maro avy amin'ny anarana za zao tonga amin'ilay anarana dia ianareo koa mila mijery hoe sao dia zahako ny tsizy fa za hitandrina didy folo za makatoa ny lalàna ao amin'ny Torah raha namikatoa an'ilay lalàna ao amin'ny Torah ianao dia naninona tsy nitazomina ilay tsoratra ao amin'ny Torah hoe Yahva afaka mitazona an'izay za fa tsy mbola nametraka adihevitra momba an'izay amako tsy any amin'ilay adihevitra ka fa any amin'ilay hoe iverenana ikatsahanao an'ilay fahamarinana mihitsy ny mantsy ny manontaniako hoe tanjona zany ianao zany te hamerina ny olona mihitsy hoe azo ovaina ilay anarana nefany a fahitako anao any amin'ny Yahosoa ianao tsy manova fa any amin'ny Yahva ianao manova satria terena fotsiny hoe Yahosoa misy hoe Yaho dia Yaho zany ilay izy fa tsy Yahva nefa ianao manaiky fa ny Sefer Torah Yahva manaiky an'izay fa ny zavatra hitako itsika raha mbola mijery ao anatin'ny Sefer Torah zany misy hébreu moderne dia misy hébreu ka le original tranainy mihitsy resantsika dia raha mijery zany ahako a dia mahita hoe raha tsika zao mahita hoe Elohim fa tsy mbola Elohim le izy fa mbola grika le Elohim satria elle le mampiseho le hoe Andriamanitra elle Dieu fa olona le izy Olahim zany le izy zay ivakindry zareo silamo hoe Alahim fa Olahim le izy ary avy amin'ny oaila io a no nakanan'le hoe andeha isika anamboatra olona mitovy endrika amintsika sy mifanahaka amintsika tany an'ilay famoronana zany ka ny mpamorona rehefa manangana na mamorona zavatra anankiray dia ampitondrain'ny anarany zavatra foronina na iza ka ny mpahary zany a nampitondran'ny anarany ilay olona ny olona zay noforonina tamin'ny vovoka misy fofinaina dia hita fa fofinain'ny avo indrindra mihitsy a no mamelona atsika raha mamaky zany aho za tsy teny hoe iza no marina na iza no diso fa mampafantatra hoe ity misy fahamarinana jereva aloha hitarika ny olona zany hoe andiniky satria raha mamaky an'izay Yaho zay tsika dia ao anatin'ny fofinaintsika n'ilay vovotany nasiana fofinaina raha misento tsika dia manao hoe Yaho zay zany fofinaina mamelona ato ary raha mametraka izy hoe zay manonona ny anaran'ny tompo no vonjena dia manaiky hoe Yahosoa zany hoe niprofoetinao hoe Yaho hoe avao anatin'le Yaho tsy mandeha amin'ny Sefer Torah ntsony indray zany tsika eto fa mandeha Yaho mandeha arak'izay indray zany tsy fantako zany hoe ahoana mety hijerevanareo an'ilay izy na ianao mametraka fanontaniana na ampijery sy dia amin'izay ve zany mpaminany ve ny tokony hanona sa fofinaina avaizany moa ny evian'ny mpaminany avao amin'ny fofinaina no evian'ny mpaminany satria
hoavy tsy izy ohatran'ny jeu de yahosoa mots be ve hoavy mety isy ny jeu de mots fa apetrakatsika tsara hoavy hoavy yahosoa ary ole vonina fofonainy vavany ireo izay tsy manaraka ilay fahamarinana ka io fofinaina io misy dikany izy io raha mijery an'ilay soratra masina averiko foana hoe ity baiboly tamin'ny teny hebreo izy ity nadika dia mametraka hoe yaho ya zany fanafezana le yaho yava zany dia mbola manamarina satria misy mametraka hoe yahoe yahoa yava yaho ao zany zareetsarehetra zay tsy manohatra averiko tsara tsy manohatra zany zaho ary rehefa marina dia marina fa mametraka hoe aiza ho aiza ny plasy tena isina sy hitondrany ahosoa atsika olombelona zay nyvonjena dia teo amin'le hoe mandrava ny didifolo zay zany enao manko to nahaka an'le hoe ohatra hoe ahosoa zao andevina amin'ny fofinainy vavany dia fofinain'ny ahosoa no andevonany fa tsy hoe fofinainy fa tsy ny teny mihitsy izy hoe ny fofinainao no hoe noho amatarana ny anaran'Andriamanitra zay kosa any angamany zay le ozy izy misy fomba ozy izy eo amin'ny bokin'ny Joba amin'ny Oba zany hitenenan'Andriamanitra amin'ny olona amin'ny nofy amin'ny trindrimandry ary miteny mifanatsika raha miresaka fahamarinana dia misy ihany fikarohana eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina ary ny zavatra rehetrarehetra dia miara-miasa hahasoa satria tsika zao dia mikatsaka ilay fahamarinana raha miresaka momba an'izay any amin'ny profeta Pelatanako ka mbola mame zany anareo itilo izy dia mbola hojerevako indray ilay izy hoarahako raha maresy lahatra ka marina ara-tsoratra masina fanontaniako manaraka ary pasteur Njatony aina hoe enao to ny teny hoe le teny hoe amin'izany andro zany misy Kristy sandoka dia tia fipoirapoiran'ny ahosoa ty fa tsy Jesosy ny voalaza amin'izay tsy enao ve le sandoka zay mihitsy mahatongana amin'ny teny jerevo fahataro amin'inona ozy izy amin'ny voany hazo ka enao miresaka amin'ny mpiainao antsika zany inona zany nanaporofonao fa tsy enao le sandoka za tsy anaporofo ataovy za zany le sandoka ataovy za zany fahafataro amin'ny hazo ny voany yahosoa mitarika an'olona akatao ny didiny pahary ny didin'Andriamanitra ary zay dia mitandrina vonona hitandrina ny lalàna sy fitsipika napetraky ny avy indrindra ho fiarovana fa ny devoly ny te-andrava dia manamafy hoe anjaran'ny olona no mandinika enao zany enao le mamoaka ny fahamarinana ny tiako ahitsy be zany enao miteny tanao trany ambasadranao sa so tonga dia mahitsy hoe ty ihany no izy retsy devoly retsy tsy izy dia enao nefa zany ohatra hoe miolakolana be mamoaka le teny fa tsinao le izy mabetsaka le izy hoe tsy miolakolaka zao ary mahitsy fanontaniako hoe enao ve le sandoka sa enao yahosoa mitandrina didifolo ve ny sandoka raha aminao sa yahosoa mandrava didifolo amiko zany yahosoa mandrava didifolo ny sandoka mahitsy ohatra zay le tena tadiava fanontaniako farany tena farany meko anao foana le lerana mihoatra fa za matahotra fanontaniako farany tena farany hoe enao ny teny hoe zay tsy hijoro amin'ny anarana fiangonana ary zay tsy hoe hitarika ny olona hoe andao anaraka anay enao nefa ny teny hoe za merina n'le fahamarinana zany le tianao tenena hoe le hiverina amin'le hoe yahosoa zany hoe raha manaraka ary zany le olona manaraka an'le yahosoa daholo ny olona rehetrarehetra dia mety aminao ve zay dia za fipetraka le hoe tsy misy fisarahana satria anao zany tsy hitaona ny olona hoe anaraka anao za tsy hitaona ny olona hoe anaraka inona zany le tena tanjonao tsy mitaona ny olona anaraka ahy fa mitaona ny olona ino sy anaraka ny ahosoa dia manaraka ny mesy anao ve sa mametraka aloha mianatra izy afaka mianatra izy zany any amin'ny mpandrava didifolo afaka mianatra izy hikaroka fahamarinana fa afaka miaino ihany koa izy hoe ity ny didy rehefa resy lahatra ary le olona resy lahatra ao aminao dia ahoana ny condition rehefa resy lahatra ao amiko ny olona amin'ny zavatra torianao amin'ny zavatra toriako dia misy condition tsy hoteneniko eto ny condition tsisy resaka clientélisme fa condition satria
tsy misy anaraka hafa azahoana famonjena. Raha mitady famonjena daholo ny olona, tsisy anaraka hafa azahoana famonjena. Tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro nomena ny olona azahoana famonjena. Tiako tenenina mantsy tsy hany fa hoe rehefa resy lahatra amin'ny zavatra torianao ary ve zany ilay olona dia tsy maintsy mandeha manaraka ny any amin'ny fampovivavahanareo sa afaka mandeha fotsiny ihany izy hoe ampy anahy fa haiko izay dia izay. Miankina amin'azy izay, miankina amin'ilay olona izay. Izany hoe tsy misy tanjona mihitsy izany hoe. Tanjona izany fiainana mandrakizay araka ny hitantsika teo any anatin'ny soratra masina. Eny ary mankasitraka be dia be nioatra 10 minitra moa izany leranay fa amenanao ihany ilay izy asehoko anao sao dia hoe ye andao ary afaka miditra ny evanjelistra Lalaina. Ia, misaotra betsaka madame Siriana. Miarahaba ny madame Siriana moa izay tompona andraikitra izao fandaharana mazava be izao. Miarahaba ihany koa ny vahiny, miarahaba antsika rehetra mijery sy manaraka ihany koa ny RTV HCFF rehetra amin'izao fandaharana mazava be izao. Ny fiangonana Yahosoa fanekena vaovao moa izany izay tary ny ambassadeurany Yahosoa Ziada Aelia izay isoloko tena eto dia efa nitsangana izy io nanomboka tamin'ny taona 427 izany hoe tamin'ny taona 1984 zany no efa nijoroany ny fiangonany Yahosoa tamin'ny volana Desambra 10 Desambra 2024 no nankalaza izay faha-efapolo taona ny toriany ny ambassadeurany Yahosoa, ny fampianarany Yahosoa, ny torianany Yahosoa zay zany ny tato amin'ny fanjakany Yahosoa izay misy zany. Ny fototra hijoroan'ny fiangonany Yahosoa izay misy anay zany dia miorina tanteraka mihitsy amin'ny fanafahana ny olona ao anatin'ny fahotana. Ary izay mihitsy moa zany ilay Yahosoa izay torianay tena hoe manala ny olona ao anatin'ny fahotana, ary izay miaraka amin'ny Yahosoa tena hoe tsy manota intsony. Izay mantsy ampahafantariko ihany koa zany ho an'ny mpijery sy ny mpiaino fa izahay zany dia Yahosoa izay ilay tena anaran'ilay mpamonjy izay torianay zany. Yahosoa izay ilay tena anarany. Dia ny anaran'ilay Andriamanitra ray moa zany dia Yahva, izay ilay tena anarany zany, tsy Yaho fa Yahva, ary ny anaran'ilay zanany dia Yahosoa. Ary io Yahosoa io no ny nahatongavany tetỳ dia tena hoe ny amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana, ary izay miaraka aminy tena tsy manota intsony. Ary izahay dia tena mandrava ny didy folo, tsy mitandrina didy folo, ary izay zany nisan'ny tena hoe tsy mampitovy anay mihitsy amin'ny zareo reto zany, satria ry zareo milaza fa mitory any Yahosoa fa ry zareo mitandrina didy folo. Izahay mitory any Yahosoa fa izahay tena mandrava didy folo ary tsy mitandrina ny didy folo sy ny lalànany Mosesy. Izany hoe raha vao miresaka lalàna Mosesy moa zany na lalàna Mosea dia ao anatin'izay ihany koa ny didy folo zany, zavatra tsy afaka misaraka ao anatin'izay. Dia fitimiko zany hoe raha ny fototra zany hijoroan'ny fiangonany Yahosoa zany izay tarihin'ny ambassadeurany Yahosoa Ziada Aelia zany dia ny fototra tanteraka amin'ny fanafahana ny olona amin'ny fahotana, ary mandrava ny didy folo sy ny lalàna Mosesy. Ary ny anaran'ilay Andriamanitra ray dia Yahva, ary ny anaran'ilay zanany dia Yahosoa. Izay zany ny fototra tena hijoroan'ny fiangonany Yahosoa zany. Dia angamba satria moa amin'ny hoe mazava be azy zareo ihany koa moa hoe fa nidresadresaka any amin'ny hoe zany mandrava didy folo zany dia volo izy ny tena mandrava zany didy folo zany dia avy hatrany dia hitodika mihitsy ihany koa zany Ary sandoka. Ary tena sandoka izy izy. Dikan'izany tena hoe amin'ny zareo zany izay zavatra hijoroana zany zay zany tena hoe sandoka zany zay, ary tena hoe devolo izy izy.
dia hitodika any aminao ihany koa zany, hitodika any aminao ihany koa. Voalohany indrindra aloha raha ny lalàna ny Ahosoa dia milaza izy fa tsy misy fisarahana. Araka ny teny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona izy toko 10 zao dia ny 9:4 ao dia milaza an'izao teny zao. Jaona toko 10 dia ny 9:4 izy dia milaza ny hoe manana ondry hafa aho izy izay tsy amin'ity valy ity, reny koa dia tsy maintsy hoe toka iain'ny feoko ary dia ho tonga andiany anankiray izy sady iray ihany ny mpiandry. Zany hoe ny tena any Ahosoa zany dia valatokana andiany anankiray ny ondry ary iray ihany koa ny mpiandry. Ary mbola nanamafy an'izany ihany koa ary ny apôstôly araka ny voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:1-10 izay nilaza hoe mananatra anareo ary rahalahy hozy izy amin'ny anarany Ahosoa mba iray teny ianareo rehetra ka tsisy fisarahana ao aminareo fa mba ho tafakamana tsara ianareo iray saina sy hevitra. Zany hoe ny tena miaraka amin'ny Ahosoa zany dia tsy misy fisarahana. Ka raha tena ianareo ary zany no nitory an'izany Ahosoa zany, nahoana ary zany ianareo no tsy nitsangana hatramin'izay ny teny fa tsy mety izao zavatra ataona izao hoe mitory any Ahosoa zay nefa tsy miaraka aminareo. Satria raha ny ambasadeur any Ahosoa zay dia Elia rehefa nampianatra izy ary nitory an'izany Ahosoa zany dia tena niteny mihitsiny izy fa tsy mety ny fisaratsarana araka izany lalàna ny Ahosoa izay efa nambarako teo izany. Ary tena nanao antsoavo mihitsy izy tamin'ny alalan'ny RTVSFF ho an'ireny mpangalatahaka ireny, ary tena niteny mafy mihitsiny fa tsy mety io zavatra ataonareo io. Ka raha tena hoe ianareo tokoa ary ny tena hoe tompony izany anarana Ahosoa zany ary tena miaraka amin'ny Ahosoa, nahoana ianareo no tsy nitsangana ho sarotiny ka niteny fa tsy mety ny zavatra nataonay. Fa matoa zany ianareo tsy niteny dia satria izahay dia mahafantatra fa ianareo ihany koa dia isan'ilay mpangalatahaka ny anarany Ahosoa, mpangalatahaka ny anarany Ahosoa. Satria na ny zavatra nyteneninao teo anie dia araka nyteneninao hoe ianareo mpikaroka, zany hoe le anarana Ahosoa zany izay nitorianareo dia vokatry ny fikarohana, vokatry ny fikarohana. Araka nyteninao teo hoe namakimaky boky ianareo ary inona ihany koa fa naheno ihany koa ianareo, naheno ihany koa ianareo tamin'ny alalan'ny ambasadeur any Ahosoa. Fa raha ohatra ianareo ka tena hoe ianareo mihitsy ny tompony izany anarany zany ka nahafantatra izany anarany zany voalohany dia efa tokony mitsangana ianareo hatramin'izay. Fa taiza ary ianareo no tsy heno hatramin'izay, taiza ianareo no tsy hita hatramin'izay, fa zao ianareo vao mody misehoseho rehefa tonga ny ambasadeur any Ahosoa nanambarany Ahosoa. Aty aoriana ty ianareo vao ilaza koa fa hoe mahafantatra an'izany Ahosoa zany, aty aoriana ihany koa ianareo vao ilaza fa hoe mba mitory an'izany Ahosoa zany. Izay zany dia milaza fa mpangalatahaka ianareo ary tsy marina ilay Ahosoa izay torianareo. Faharoa manarakaraka an'izany iza ny nanao batisanao, iza ny nanao batisanao. Satria zao ianao nanana ny fiangonana narahanao teo aloha ary natao batisa tany amin'izay fiangonana nisy ianao tany aloha tany. Ny olona nanao batisanao anefa dia olona niantso Jesosy, satria Jesosy daholo no anarana izay natsoiny rehetrarehetra hatramin'izay. Ka ahoana ary zany no afaka anao azy fotsiny amin'io Jesosy io ka ilaza ianao fa miaraka amin'ny Ahosoa, nefa ny batisa izay nataonao tany aloha tany dia batisa tao amin'ny Jesosy. Satria mantsy ny batisa dia andraisana fitafiana. Ka raha natao batisa tany amin'ilay Jesosy zany ianao dia Jesosy zany ny fitafiana eny aminao, dia ahoana zany no ahafahanao ilaza fa miaraka amin'ny Ahosoa ianao
fa fisandohana ny ahosoa zany zavatra ataonao zany fisandohana ny ahosoa ary zay ihany koa ny mbola pirofo milaza fa mbola vokatra le fangalarana tahaka foana izay zavatra ataonao zay manarakarak' izany ihany koa eo amin'le resaka hoe didy folo iahosoa le tena izy aloha dia izao tsy mitandrina n'izany didy folo zany tsy mitandrina didy folo iahosoa fa tena mandrava an'io didy folo mihitsy zay le tena iahosoa zay hiditra eo amin'le resaka didy folo ary ianao mitandrina didy folo izao anatin'io lalàna ao anatin'io didy folo moa no milaza fa nomena ny hafa firenena izany didy folo zany fa ny lalàna hita ao anatin'io soratra masina io ao amin'io Sefer Torah io ny didy folo zany dia fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ireo irery ihany fa tsy nomena ny hafa firenena araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko fa 7 voakitsika kely anie zay andiny soratra masina zay Exodosy toko fa 7 dia manomboka eo amin'ny andininy fahatelo eo no ovakiko zany zao ny vaky ny teny ato manao hoe ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avy ato ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary napakanesako anareo ty amiko ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa an-tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo ireo tenyreo no lazainao amin'ny zanak'Israely eto zany dia mazava tsara mihitsy fa lay fanekena zany dia tsy nomena ny firenena hafa fa tena hoe ho an'ny zanak'Israely irery ihany eo zany dia efa ilazako sahady fa tsy izy ilay Yahosoa miaraka aminao zany hoe Yahosoa sandoka ilay miaraka aminao ary zahary moa dia tonga dia ho ahitsoko mihitsy hoe devoly ilay Yahosoa miaraka aminao fa tsy misy Yahosoa miaraka aminao zany io fanekena io moa zany dia mazava ho azy fa ny didy folo sy ny lalàna Mose moa zany io fanekena nomena ho an'ny zanak'Israely io ary mbola nanamafy an'izay ihany koa ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 7:100 dia ny 9:7 sy ny 9:20 dia milaza n'izao teny zao izy Salamo fa 7:100 dia ny 9:7 sy ny 20 dia izao ny vaky ny teny ato hoe milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatra izay zany hoe Andriamanitra zany raha nanome zany izy an'io lalàna io na io fanekena io ho an'ny zanak'Israely dia tsy nomena ny hafa firenena mihitsy izy io fa tena hoe spesial ho an'ny reto zanak'Israely reto izay noentina nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ary hoentina miditra any amin'ny tany Kanana ary io didy folo rehefa nomen'Andriamanitra ny zareo dia ny lalàna navoaka an'Andriamanitra tamin'izany dia hoe mba ho tandremany zareo ao amin'ny tany Kanana zay ny lalàna nomen'Andriamanitra azy ireo araka ny teny voasoratra ihany koa zany ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia dia amin'ny toko fahaenina dia ny 9 dia milaza n'izao teny zao izy Deutéronomia toko fahaenina 9 ary izao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasainy avy Andriamanitra reo ampianarina anareo mba harahinareo any amin'ny tany izay alehanareo olovana zany hoe lay lalàna zany na lay didy folo zany dia nomena ho tandremana any amin'ny tany izay hidirany zareo olovana ka ny tany izay hidirany zanak'Israely olovana dia
io tanin'ny Israela io, zany hoe tsy misy lalàna mihitsy zany ao anatin'io soratra masina io milaza fa hoe azo tandremana ivelan'ny Israely izany didifolo zany, fa efa fandikan-dalàna sahady ny ataonareo, satria ianao malagasy ary eto Madagasikara lalàna viaiza zany no ahafahanao mitandrina n'izany didifolo zany nefa ianao malagasy, satria izany lalàna rehetrarehetra no vakiana teo zany dia araka ny voalazan'ny soratra masina fa tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana. Mbola nanamafy an'io Deutéronome atoko fahenio moa zany Deutéronome atoko 12 izay vakiky kely ho fanamafisana. Deutéronome atoko 12 dia manomboka amin'ny andiny voalohany eo indray dia miteny izy hoe izao ny didy sy fitsipika izay ho tandremanareo arahinareo any amin'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra iainanao ambonin'ny tany. Zany hoe amin'ny andro rehetra iainan'ireo zanak'Israely ireo ety ambonin'ny tany zany dia ao amin'io tany izay hidirany zareo olovana io ihany zany no hitandremana an'izany didifolo zany. Dia izay lalàna rehetrarehetra izay dia efa namoahan'Andriamanitra lalàna ihany koa fa sady tsy azo anampiana no tsy azo anesorana araka ny teny voasoratra ato amin'ny Deutéronome atoko 4 andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Deutéronome atoko 4 dia ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa dia miteny an'izao teny izao izy manao hoe ary ankehitriny ry Israely mihaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo arahinareo mba ho velona ianareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza anesoranareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Ilay lalàna zany dia tena hoe hitondrana ny zanak'Israely miditra ao any amin'ny tany Kanana ary ho tandremana eo amin'ny tany Kanana mihitsy no nanomezan'Andriamanitra azy an'iny. Ary namohan'Andriamanitra lalàna fa hoe aza ampianareo izy ny teny izay andidiko anareo ary aza anesoranareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Zany hoe rehefa niteny zany Andriamanitra fa ny zanak'Israely ihany no nomena n'izany fanekena izany fa tsy nomena ho an'ny hafa firenena tahaka ny hoe ny malagasy, ny frantsay, ny anglisy sy ny maro samihafa rehetra dia tsy azo anampiana izany teny zany ary tsy azo anesorana. Ny fandikanana izany dia midika fa fahotana ary ny mpanota dia araka ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Isaia 7:50 andininy faharoa dia miteny hoe fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy ka vokatra izany fandikanareo ny lalàna rehetrarehetra izay zany dia izay no midika fa tsy misy Andriamanitra marina miaraka aminareo zany fa Andriamanitra tsy izy na ilay Yahoza miaraka aminareo satria izany Yahoza zany koa dia mbola anarana Grika ihany koa zany satria ny Hebreo moderna no namoaka an'izany Yahoza zany satria io Yahoua io ihany no Yahovah ary io Yahovah io ilay hoe Jehova. Zany hoe ilay Yahoua io zany dia Jehova ihany io Yahoua io. Jehova ilay nitenen'ny Baiboly ny vakianao teo ihany hoe nolazain'ny fanitsiana fahenina hoe anarana tsy notonon'ny Jiosy fa vokatry ny fahadisoana teo amin'ny famaky ny soratra Hebreo. Zany hoe tsy misy mahasamy hafa anao amin'ireo olona izay miantso Jehova ireo fa Yahoua sy Jehova zany dia iray ihany zany, tsy misy mahasamy hafa an'izany satria Jehova io ihany no Yahovah, io Yahovah io ihany no Yahoua izay antsonareo. Dia mbola nanamafy ihany koa ny Deutéronome atoko 7 andininy voalohany mahakasika an'io hoe sady tsy azo anampiana no tsy azo anesorana ilay lalàna. Deutéronome atoko 7 dia ny andininy voalohany ny vaky toy izao. Deutéronome atoko 7 dia ny andininy voalohany dia izy hoe izay rehetra andidiko anareo dia tandremo mba arahina aza ampianao izany ary aza anesoranao. Mbola manamafy foana ihany zany ny lalàna fa tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana lay teny hoe tsy nomena ho an'ny hafa firenena ny lalàna Mose ao anatin'izany ny didifolo ary ho tandremana ao amin'ny tany Kanana irery ihany,
tsy azo anampiny zany ary tsy azo any sorana ary ianareo raha mitandrina an'io didy folo ianareo movy ianareo mba manao fisoronana satria ny lalàna ao anatin'io didy folo io dia milaza fa ny fanafana amin'ny fahotana dia ny fanaovana ny fisoronana araka ny voasoratra ao amin'ny Levitikosy toko 9 manomboka ny 1 ka hatrany amin'ny 9 fa 4:30 rehefa tsy nanao an'izany fisoronana zany ihany koa ianareo dia izay ihany koa nefa midika fa mpandika lalàna ianareo ka tsy misy Andriamanitra miaraka aminareo zany fa devoly na la Yaho na la Yahosoa zay lazainareo fa miaraka aminareo tsy misy Yahosoa marina miaraka aminareo zany fa Yahosoa tsisy zany miaraka aminareo zany satria na ny soratra masina raha moa dia miteny fa misy Yahosoa sandoka araka ny teny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany ao izy toko 12 amin'ny 1:4 dia miteny ny apôstôly Paoly hoe misy Yahosoa hafa zay ovakitsika kely eny araka ny teny voasoratra ao amin'ny Korintiana faharoa Korintiana faharoa toko 12 dia ny 1:4 izy dia miteny hoe fa raha misy tonga ka mitory Yahosoa hafa zay tsy nitorianay na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa zay tsy niraisinareo zany hoe misy mihitsy zany ny olona mitory Yahosoa hafa dia isan'izany zao nareo lay mitory Yahosoa hafa ianareo dia araka nefa nylazaiko teo hoe nataonareo aiza ny lalàna ny fisoronana satria ny lalàna dia sady tsy azo anampiana no tsy azo any sorana satria fanekena io voasoratra tao anatina boky anankiray araka ny voasoratra ao amin'ny Exodosy toko 4:20 dia manomboka eo amin'ny 1:7 ka hatrany amin'ny 1:7 dia nahitantsika ny hoe rehefa nidina avy ao an-tendrombohitra i Mose nitondra n'ilay lalàna zany dia nanoratra ny teny rehetra nataony avy satria izy io mantsy tsy folo fotsiny io lalàna io zay aloha tsara marina tsy folo fotsiny izy io fa any amin'ny 1300 any izy io fa no le taotry ny zanak'Israely no natonga an'Andriamanitra nijanona teo amin'ilay teny folo dia i Mose no naka ny toy amin'ny tao ka rehefa tonga i Mose avy any an-tendrombohitra dia nanoratra ny teny rehetra tao anatin'ny boky dia iny boky iny avy eo no nanaovana fanekena iny le nandatsahana raha zany dia tsy azo anampiana io teny io izy Mose ary tsy azo any sora nataonareo aiza ny lalàn'ny fisoronana fa zany dia mbola fanitsakitsahana n'io lalàna ihany koa zany ho anareo izay milaza fa mitandrina ny didy folo dikan'izay rehefa tsy nanao ny fisoronana zany ianareo dia ny dikan'izany efa mpanota ihany koa ianareo satria ny lalàna ny fanafahana amin'ny fahotana fakio tsara ny Levitikosy toko 9 dia eo amin'ny 4:30 dia ny fanaovana an'io fisoronana io ary ianao miteny fa hoe ny didy folo ny fototro lalàna io tsy marina zany teninao zany tsy misy didy folo fototry ny lalàna zany fa ny fototry ny lalàna dia ny fisoronana ny fototry ny lalàna araka ny teny voasoratra ao amin'ny Hebreo toko 7 1:10 fa ny fototry ny lalàna fototry io fanekena io dia ny fisoronana Hebreo toko 7 1:10 tsara ngamba hovakiana kely ihany koa aloha zay Hebreo toko 7 dia ny 1:10 zao ny vakiny ato manao hoe koa raha misy fa natanterahana tamin'ny fisoronan'ny Levy fa tamin'izany nazahoan'ny olona ny lalàna ahoana ny mbola ilana mpisorona hafa indray izy io araka ny fanao Melkizedeka ihany izay tsy ho tononona araka ny fanao ny Arona zany hoe tamin'ny fisoronan'ny Levy io zany no nahazahoana ny lalàna zany hoe raha tsy teo zany ny fisoronana tsy afaka nipetraka mihitsy zany io lalàna io ao amin'ny baiboly dika teny iombonana moa dia mazava mihitsy koa raha amin'ny dika teny malagasy dika teny iombonana izay hitambarany rehetrarehetra dia milaza mihitsy ny hoe tena foto-javatra ozy izy tao amin'ny lalàny Mose ozy izy ny fisoronana raha vakitsika kely ny izy dia miteny azao izy
foto-javatra tamin'ny lalàna nomena ny vahoaka Israely ozy izy a ny fisoronan'ny Levy. Zany hoe ilay fisoronana mihitsy zany ny fototra. Ka tsy marina ny teninao hoe ny didy folo no fototry ny lalàna, fa ny fototry ny lalàna dia ny fisoronana. Ka nataonareo aiza ary ilay fototry ny lalàna. Fa rehefa tsy nitandrina n'ilay fototra ianareo, rehefa tsy nanao an'ilay fisoronana ianareo, dikan'izany efa tsy namana, efa tsy nitandrina n'ilay didy folo ihany ianareo, dikan'izany zavatra izany, efa namana tsy nitandrina ihany ianareo ilay didy folo. Ary reto dia ilaza aminao hoe io ilay Andriamanitra iayava io mihitsy anefa no efa nandrava ihany koa an'izany lalàna ny fisoroana zany. Ilazako aminao fa io Andriamanitra io mihitsy no efa nandrava n'izany didy folo zany. Ka ilazako aminao fa tsy izy ilay Andriamanitra miaraka aminareo, satria in'ilay fototry ny lalàna io mihitsy no efa namoahany teny araka ny voalazan'ny mpaminany, araka ny voasoratra ao amin'ny boky ny mpaminany Isaia zany toko 920, Isaia toko 920 dia ny andininy 7 mivaky toy izao zany ny teny. Isaia toko 920 dia ny andininy 7 dia miteny an'izao teny izao izy manao hoe: izay mamono omby dia ohatrany mamono olona, izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka vozona alika, ary izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatrany manatitra rakisoa, izay mandory didikazo manimpofona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatrany misaotra ny sampy. Zany hoe io Andriamanitra io mihitsy zany iayava io no efa tena tsy tia intsony an'ilay fisoronana izay iny mihitsy ny fototry ny lalàna ary fanalana fahotana tao amin'ilay fanekena no mena ho an'ny zanak'Israely. Zany hoe ilay lalàna fanafahana amin'ny fahotana mihitsy zany no efa noravany araka izany teny novakitsika izany. Ny dikan'izay zany ho an'ny olona rehetra izay mbola mipetraka ao amin'izany didy folo zany dia mpanota foana zany izy. Ny mahampanota azy voalohany indrindra dia izao: ho anareo zao ny mahampanota anareo dia satria rehefa tsy nanao ny fisoronana izay fanafana amin'ny fahotana ianareo, izay zao no midika fa efa mpanota ianareo. Satria nataonareo aiza ary ny lalàna amin'ny fisoronana, satria raha vao miresaka fanekena ny mena ho an'ny zanak'Israely tsika, izay namoahan'Andriamanitra lalàna hoe tsy azo anampiana, tsy azo anesorana ny fanalana fahotana dia ny lalàna ny fisoronana ilay atao indray mandeha isan-taona ho fanavotana. Dia io Levitikosy toko 9:10. Tsy misy Andriamanitra miaraka aminareo ny dikan'izany, satria ny mpanota tafasaraka amin'Andriamanitra. Ilay fisoronana izay manala amin'ny fahotana mihitsy anefa no efa tsy tian'Andriamanitra intsony. Araka ny teny vakitsika teo hoe raha misy mamono omby dia ohatrany mamono olona, izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka vozona alika sy ny maro samihafa. Dikan'izay zany izay rehetra mbola mitandrina ny didy folo zany dia mpanota foana zany izay rehetra mitandrina ny didy folo. Ny dikan'izay zany ianareo mpitandrina didy folo zany tsy misy Andriamanitra marina miaraka aminareo, fa devoly io Yaho miaraka aminareo io devoly ihany koa io Yahosoa izay miaraka aminareo io, fa tsy ilay Yahosoa tena marina io. Fa raha ilay Yahosoa tena marina dia mbola nanamafy ihany koa ilay Yahosoa tena marina, fa tena rava tanteraka mihitsy ny didy folo. Zany hoe ilay Andriamanitra ray iayava no efa nandrava voalohany, fa no amafisin'ilay zanany mihitsy ny fandravana n'izany didy folo zany. Raha vakitsika ny bokin'ny Efesianina toko 2, Efesianina toko 2 dia hovakitsika manomboka eo amin'ny andininy 9 ao izy, na tonga dia ery amin'ny andininy 4 sy ny andininy 5 no makitsika azy. Efesianina toko 2 dia eo amin'ny andininy 4 ao hoe: fa izy no fihavanantsika izay nahairay antsika rotota ka nandravany hevitry ny fisarahana, fa tao amin'ny nofo ny nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao tandremana mba hanakambanany antsika rotota ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana. Satria tokoa mantsy io didy folo io zany na io lalàna Mose io
izay misy lalàna hoe tsy azo anampiana ary tsy azo any sorana averimberiko foana zay dia misy lalàna tokoa ao a tena milaza mihitsiny a fa tsy azo atao a ny mifanaika amin'ny hafa firenena, tsy azo atao no mifampiraraha amin'ny hafa firenena, tsy azo atao a ny mifanambady anaka amin'ny hafa firenena, tsy azo anampiana zay a tsy azo any sorana. Kanefa rehefa tonga Yahosoa zany tsy ho an'ny Israelianina irery ihany no nahatongavany fa ho an'ny hafa firenena ihany koa. Ny Jiosy anefa efa nanana an'ilay fanekena izay nampifandravy azy tamin'ny hafa firenena. Ovakitsika kely ny hoe tena niteraka fandrafiana tokoa teo amin'ny hafa firenena sy ny Jiosy zany fanekena lalàna Mose zany araka ny teny ato amin'ny Deutéronome zao ohatra 7 dia ovakitsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany eo dia izao nivaka ny teny eo. Ary rehefa entiny avahan'Andriamanitra ao ianao ka tafiditra any amin'ny tany izay hidiranao lovana ary firenena maro ny voaroaka ny alohanao dia ny Etita sy ny Girgasita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita sy ny Jebosita dia ny firenena fito izay lehibe sy maheronao ianao. Ary rehefa voatolotra avahan'Andriamanitra ao eo anoloanao ireny ka resinao dia aringany mihitsy izy, aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy ary aza mifanambady anaka aminy na ny zanakao vavy tsy omenao ho vadiny zanany lahy ary ny zanany vavy tsy ho alainao ho vadiny zanakao lahy. Hitantsika amin'izany fa tena hoe misy lalàna mihitsy zany a ao anatin'ilay lalàna izay tsy afa-misaraka amin'ilay didifolo fa tena hoe tsy misy fifampirarana azo ny Jiosy atao amin'ny hafa firenena mihitsiny, tsy mahazo mifanambady anaka, tsy mahazo mifanao fanekena sy ny sisa sy ny sisa. Mbola nanamafy an'izy io ihany koa raha moa ao amin'ny Exodosy 4:30 ny andininy 15 izay tsy ovakiko intsony fa manamafy an'io Deutéronome 7 vakitsika teo io. Dia rehefa tonga zany Yahosoa satria ho famonjena ho an'izao tontolo izao izy satria fanekena ho an'ny olona mantsy izy araka ny teny eo amin'ny Isaia 2:7 Isaia 2:7 fanekena ho an'ny olona izy araka ny teny ihany koa ao amin'ny Isaia 7:4 sy ny 5 zany hoe ho famonjena ho an'izao tontolo izao izy ary ho fanekena ho an'ny olona dia mba hahafahany mamonjy ny hafa firenena zany a dia izay no antony tsy maintsy nandravana azy ihany koa nandravana ilay didifolo zany a izay nampifandrafy ny Jiosy amin'ny hafa firenena teo amin'ny azo fijaliana. Dia izay ilay Efesianina 2:4 nandravana ny lalàna Mose sy ny didifolo satria bolongana fanekena anankiray tsy afaka misaraka io ka le tena Yahosoa tena izy zany a ny Yahosoa tena izy a dia izay mandrava didifolo sy lalàna Mose fa Yahosoa sandoka zany a ary Yahosoa tsy izy a ary izay dia tena milaza mihitsy hoe devoly io mampitandrina didifolo olona io tena tsy izy io Yahosoa izay milaza fa hoe mampitandrina didifolo olona io a Yahosoa sandoka io mampitandrina sabata mampitandrina ny didifolo mampitandrina ny lalàna Mose tsy izy zany fa ny tena Yahosoa dia izay mandrava ny didifolo. Ary ao amin'ny Yahosoa nefa tsy hoe tsy misy lalàna akory eo amin'ny Yahosoa fa tena misy mihitsy ny lalàna ao amin'ny Yahosoa araka ny teny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona zao tsika raha mijery eo amin'ny Jaona 2:12 andininy 7 sy ny 15 dia miteny an'izao teny zao izy a Jaona filazantsarany Jaona zany a 2:12 dia ny andininy 7 sy ny 15 mivako toy izao satria izao tsy ny teny ho aho fa ny ray izay naniraka izy no nandidy azy ho lazaiko sy izay ho toriko ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny koa izay lazaiko dia lazaiko arak'izay no lazainy ray tamiko. Zany hoe tena misy didy mihitsy zany a ao amin'ny Yahosoa ary zany ary moa mbola nanamafy an'izany ihany koa ny apôstôly Paoly ary araka ny teny any amin'ny Korintianina voalohany 7:20 hoe kanefa anontaniako anao hoe inona zany le didy rehefa rava le didy a dia inona zany le didy eo amin'ny Yahosoa. Toizakely hoe araka ny tenin'ny apôstôly hoe kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho fa eo ambanin'ny lalàny Yahosoa zany hoe tena misy mihitsy zany a ny lalànany Yahosoa ary eo anatin'izany lalànany Yahosoa zany a ny olona miaraka amin'ny Yahosoa io a ny tena miaraka amin'ilay Yahosoa dia tena hoe tsy manota intsony satria zay no nahatongavany Yahosoa tety
amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany araka ny teny voasoratra ao amin'ny ao amin'ny Matteo azafatindrina toko voalohany andiny faraka amin'ny roapolo hoe ary teraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Yahoshua fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Zany hoe tonga tetỳ izy zany amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Dia izao ny lalàna izay navoakany rehefa niteny izy tamin'ilay vehivavy azo nitsangatsanga zao ohatra dia rehefa namindra fo taminy Yahoshua rehefa navotany Yahoshua izy ary tsy nanameloko azy Yahoshua dia hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Jaona santionana amin'ny lalàny Yahoshua ary tena goavana amin'ny lalàny Yahoshua. Jaona toko 9 andininy faha 1 Jaona toko 9 andininy faha 1 dia ozy Yahoshua mantsy an'ilay vehivavy ary amin'izao sisy zao dia aza manota intsony. Zany hoe ny lalàny Yahoshua zany dia ho an'izay miaraka aminy rehefa novonjeny ho afaka tamin'ilay fahotana ary novano lasa olona tsy manota intsony dia hoy izy hoe aza manota intsony. Satria mantsy ao amin'ny Jaona voalohany toko 7:5 namafisako kely an'ilay teo Jaona voalohany toko 7:5 sy ny 9 dia zao ny zavatra nataony Yahoshua. Jaona voalohany toko 7:5 sy ny 9 zao ny vakiny ato manao hoe ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Zany hoe tena fanaraka tsara mihitsy na ny tenin'ny apôstôly zany tamin'ny teny izay nambarany Yahoshua. Fa ny didiny Yahoshua zany dia hoe aza manota intsony satria arak'izay nivakitsika teo izay hoe naseho anaisotra ny ota izy tsy misota ao aminy izay miaraka aminy dia tsy manota intsony ary tena hoe tsy mahay manota intsony izay rehetra miaraka amin'ny Yahoshua io. Tsy mahay manao zavatra ratsy intsony zany miaraka amin'ny Yahoshua. Dia fanontaniako amin'izay ary evanjelistra lalaina fa nirecupereko mihitsy ilay leranao. Fanontaniako alohan'ny hidiranareo miaraka hoe ianao mantsy ny teny teo hoe tsy manota intsony porofonao ilay izy tao anatin'ny soratra masina. Nareo koa tsy manota intsony eo amin'ny Yahoshua mandrava didifolo. Tsy manota intsony zany mantsy zao ny fahalalany rehetrarehetra hoe tsy manao ratsy rehetrarehetra moa zany. Nga moa zany tsy anisany hoe tsy manota koa no fitandremana ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra sa ve ratsy ve zany ary. Hatria izay zao ilay didifolo ravana. Ilay izy tsy ratsy fa tsy nomena ho an'ny hafa firenena. Rehefa hoe ravana mantsy ny fahazahoan'ny olona rehefa hoe ravana dia tsy atao zany izay dia raha misy teny zany hoe aza mangalatra dia izay hoe mangalara, aza mijangajanga dia dika izay hoe mijangajanga izay ve zany le mandrava didifolo. Izay ngamba dia araka ny efa nambarako teo hoe misy ny fanekena vaovao zany Yahoshua. Misy Yahoshua ilay manafaka amin'ny fahotana. Rehefa miala amin'ilay didifolo zany ny olona anankiray ka tiany zany hoe tsy hanao ratsy intsony zany dia manatona ny Yahoshua izy. Fa ao amin'ny Yahoshua izy no ho afaka amin'ilay fahotana ary ho lasa olona tsy mahay manota intsony, tsy mahay manao ratsy intsony. Rehefa mino any Yahoshua izy dia atao batisa ao amin'ny Yahoshua, ilay miaraka amin'ny ambassadeur Yahoshua zay Elia, dia amin'ny batisa izay atao amin'ny Yahoshua iny mihitsy izy no diovina ho afaka amin'izay ilay fahotana izay ary mandray ny fanahy masina. Dia iny fanahy masina izay ho raisiny iny mihitsy no mahatonga azy ho lasa tsy mahay manota intsony ary lasa tsy mahay manao ratsy intsony. Tianao tenenina zany ve hoe tsy misy didintsony zany teny hoe mampitandrina hoe aza manao izao fa automatika ve zany le izy zany. Tena izay mihitsy ho an'ny olona miaraka amin'ny Yahoshua dia automatika mihitsy le tsy fahaizana manao ratsy intsony nohony amin'ilay hoe izy natao batisa sy nohony amin'ilay fanahy masina izay nomeny Yahoshua azy. Fa tsy hoe zany hoe rehefa hoe aza mijangajanga dia mijangajangany dikan'izay. Ahoana tsara? Tsy hoe zany hoe arak'ilay didifolo zany hoe aza mijangajanga dia rehefa mandrava dia mijangajangany dikan'izay. Tsy izay mihitsy ka, tsy izay mihitsy. Ary tadidio tsara nefa raha mbola tsy nisy ary ane zany didifolo zany na ny teto amin'ity Madagasikara ity raha mbola tsy nisy zany didifolo zany satria tsy hoe ny didifolo mihitsy ane no mahatonga ny olona hoe tsy manao zavatra ratsy.
fa na ny tainombo mivadika aza tamin'izany atao hoe andro ny tany alohabe tany zany a tsy nisy nangalatra nefa tamin'izany a tsy mbola nisy ny didy folo zany hoe ratsy manao ratsy zany ny olona madama sy rena tsy resaka didy folo mihitsy eny mahatonga ny olona tsy manao ratsy io fa raha ho an'ny eto Madagasikara ny resantsika mahatonga ny olona tsy manao ratsy eny resaka tahotra zandarma sy polisy fa tsy resaka momba ny didy folo zany mihitsy fa raha tsy misy reny mpitandro filaminana ireny na hoe tsy misy zany hoe fifonjana zany fa za tena milaza marina amintsika fa tena anao ny ataony olona fa tsy resaka didy folo mihitsy no mahatonga ny olona tsy manao ratsy fa resaka tahotra zandarma sy polisy tahotra mpitandro filaminana ary ny aty amin'ny aosoa zany raha tsy manao ratsy ny aty amin'ny aosoa tsy le resaka didy folo hoe aza mangalatra aza mamono olona aza manao an'izao rehetrarehetra zao fa ny mahatonga azy tsy mahay manao ratsy tsony dia satria noho ny amin'ny aosoa mihitsy izay tonga ho faty analan'le fahotana teo amin'ny azo fijaliana sy noho ny amin'le hoe nomeny aosoa azy ny fanahy masina dia le fanahy masina mihitsy no mahatonga azy ho lasa tsy mahay manota intsony zay no mahatonga ny olona miaraka amin'ny aosoa tsy mahay manota intsony fa ny olona mitandrina didy folo mihitsy raha veriko foana ihany zay no tena mpanota satria io didy folo io mihitsy eny zany hoe mba azahoany olona azy ny fidirana ao anatin'le fitandremana an'le didy folo mihitsy ny olona mantsy mahita fotsiny an'le teny hoe aza mangalatra aza mamono olona dia ratsy fe zany sisisisisisy fa le fidiran'le olona ao anatin'ny ndrafitry mihitsy eny madame Siriana mahampanota an'le olona satria le lalàna ane no miteny mihitsy hoe tsy nomen'Andriamanitra ho an'ny hafa firenena le izy ka ny fandikanan'izay lalàna izay mihitsy no atao hoe fahotana araka ny teny mantsy ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 andininy 4 dia miteny an'izao teny izao izy manao hoe izay rehetra manota ozy izy no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana ny lalàna io moa zany arakarak'le lalàna hipetrahana raha miaraka amin'ny aosoa ny olona zany ka mandika ny lalàna aosoa dia izay izy no atao hoe mpanota raha ohatra zany izy ka ao amin'le rafitra didy folo voadikaina iny dia izay koa izy no mpanota satria arakarak'le lalàna hipetrahana dia tsy fandikan-dalàna ve le fandikanan'le didy folo ny miaraka amin'ny aosoa tsy mandika didy folo fa tsy mitandrina tena hoe tsy mitandrina n'le didy folo samy hafa mantsy le hoe mandika didy folo sy ny hoe tsy mitandrina le hoe mandika dia ao anatin'le rafitra didy folo ao no misy an'le olona tahaka ny ataon'reto zareo mpiaraka amin'ny aho reto zao mitandrina didy folo izy nefa tsy manao fisoronana ohatra zay zao dia efa mandika an'le didy folo izy ny dikan'izay mpanota izy zany ny dikan'izay eo amin'ny teny an'izay fisoronana zay ianao nanaprofo ianao tao hoe fisoronana no inona moa fototry ny lalàna ie dia nefany fangamo zany le fisoronana tsy efa nisoloany aosoa hoe aosoa indray zany lasa le natao sorona vao maika tena zava-doza raha izay no mitranga madame Siriana satria ny antony dia izao lasa mampandika lalàna an'ilay zanak'Andriamanitra raha ohatra ka hoe izy no andeha hisolo ny fisoronana zany hoe mampiady azy amin'ilay Andriamanitra ray iayava raha izy zany no hisolo an'ilay fisoronana satria le Andriamanitra rainy iayava dia namoaka lalàna fa ny lalàna ny fanafahana amin'ny fahotana ao amin'ny fanekena lalàna Mosesy didy folo dia ny Levitikosy toko fa 9 manomboka ny 9 hatreo amin'ny 430 aleony tonga dia vakiko aleony vakiko leo amin'ny 430 fa tsy ho vakitsika manomboka ny 9 moa zany fa tonga dia amin'ny 430 ny no vakitsika zao zany ny lalàna raha vao mitandrina an'le izy zany Levitikosy toko 9 azafady toko 9 dia amin'ny 430 zao ny vaky ny ato manao hoe aro lalàna mandrakizay ho anareo izany ozy izy anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotany rehetra dia nataony Arona arak'izay fa nandidiny avahany Mose ny lalàna ny fanafahana amin'ny fahotana zany raha avoan'ny lalàna Mose mihitsiny izay misy an'le didy hoe tsy azo anampiana tsy azo any sorana dia io Levitikosy toko 9
ka raha ohatra zany a hoe Yahosoa ilay zanak'Andriamanitra no nasolo an'io dia ny dikan'izay a mampandika lalàna an'ilay zanak'Andriamanitra zany ny dikan'izay zany hoe mampiady an'ilay zanak'Andriamanitra amin'ilay rainy zany hoe manasoketa an'ilay zanak'Andriamanitra ho mpanososy ny lalàna zay navoaka an'ilay rainy ho an'reto zanak'Israely reto zany zay zavatra zay. Izay madame Siriana no midika fa tena devoly iny Yahosoa zay miaraka amin'ny olona mitandrina didy folo iny. Raha ohatra ka ilay zanak'Andriamanitra no nampidiriny hisolo an'ilay Levitikosy 9:12 satria tsy azo foanana ao anatin'ny boky ny fanekena io mihitsy izany lalàna ny fisoroana izany. Ary araka nefa nalazaiko tery aloha ary mbola mafisika any hoe ny fisoronana mihitsy anie no fototra ka raha vao ny fototra zany no esorina tahaka ny hoe misy trano anankiray miorina ka rehefa miala ny fototra ny dikan'izay mirodana avokoa ny rafitra rehetra miorina eo ambonin'izany fototra izany. Dia ianao nefa ny tsy haiko raha afaka omenao anahy fa tsy izaho moa tsy dia mahay hoe misy toky sy andininy milaza fa hoe fanekena rehefa vita mafy tsy azo atao manala moa sa manaisitra azy. Ie, dia eo anefany a ianao ihany no niteny teo fa fanekena ilay lalàna sy didy folo. Tsy namany kitikitika an'ilay izy ihany ve izany? Fanekena tokoa ilay izy ary tsara angamba ovakitsika kely mihitsy ny voasoratra ato amin'ilay Exodosy 4:20 ny amin'ilay hoe nahavita mafy tokoa an'izy iny. Exodosy 4:20 dia manomboka eo amin'ny andininy fahatelo ao zany Exodosy 4:20 dia manomboka eo amin'ny andininy fahatelo dia hoe dia tonga hozy izy Mose ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataony avaha sy ny fitsipika rehetra. Dia namalindray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra izay nilazainy avaha dia ataonay. Ary Mose hozy izy nanoratra ny teny rehetra nataony avaha. Dia ny fomaraina koa izy ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra araka ny firenen'ny Israely 12 moa zany. Dia nitondra ny fanatitra hodorana hozy izy ka namony vatotrombilahy atao fanatim-pihavanana ho any avaha. Ary nalainy Mose hozy izy ny atsasaky ny rà ka nataony tao anaty lovia ary ny atsasaky ny rà natompony tamin'ny alitara. Dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona dia hoy ny olona izay rehetra nilazainy avaha dia ataonay sy ekenay. Ary nalay Mose ny rà ka natompony tamin'ny olona dia hoy izy ity ny rà ny fanekena izay nataony avaha taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Zany hoe io boky io zany izay mirakitra ny teny rehetra rehetra nomen'Andriamanitra an'ireto zanak'Israely reto zany ary ao anatin'io boky io moa zany no mirakitra ny didy sy ny lalàna sy ny fitsipika rehetra rehetra zany ao anatin'io ny Levitikosy 9:20 izay vakitsika ny aloha hoe ny ato amin'ny mpanjaka voalohany 2:2 mpanjaka voalohany 2:2 dia ny andininy fahatelo dia miteny hoe ary tandremo izy izay asainy avahandriamanitra ao ho tandremana andehananao amin'ny lalany hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelony araka ny voasoratra ao amin'ny lalàny Mose mba ataonao lavorary avokoa izay rehetra ataonao sy izay rehetra alehanao. Dia io boky io mihitsy zany izay mirakitra ny lalàny, ny didiny, ny fitsipiny, ny teny vavolombelony sy ny sisa rehetra. Teny vavolombelona moa zany dia io ilay didy folo. Mahavavolombelona azy moa zany dia satria le hoe efa niteny fanatrika tamin'ireo zanak'Israely eo Andriamanitra dia izay ilay mahavavolombelona an'izy zany dia izay nahatonga an'iny hoe nosoratana tamin'ny vato fisaka ilay teny anankifolo. Dia iny ilay nandatsahana raha, iny ilay hoe vita mafy noho ny amin'ilay raha efa latsaka zany. Ary omeko tokoa moa ilay andiny soratra masina madame Siriana mahakasika an'ilay hoe ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany araka ny voasoratra ato amin'ny bokin'ny Galatiana 3:7 andiny 5:12 Galatiana 3:7 andiny 5:12 dia miteny hoe rahalahy miteny araka ny fanaon'ny olona ihany aho na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany aza rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany. Ka ilay lalàna Mose
zay misy an'la didy folo zay misy an'la fototra dia ny fisoronana efa nandatsahana raha vita mafy tsy azo atao mihitsy zany no hoe anala an'la Levitikosy 20 dia apiditra n'ilay zanak'Andriamanitra isolo an'izany fa tena tsy izy zany ary za tena miteny mihitsy hoe devoly lay everin'ny olona hoe zanak'Andriamanitra ka nampidiriny isolo an'ny Levitikosy 20 tena devoly. Fanontaniako manaraka ary hoe ny teny zao pasteur Anjato ny aina tao hoe ny didy folo dia fiandrianan'Andriamanitra ahoana indray nefa ny ianao amin'izay zany aloha dia tsisy fiandrianana moa sa seza fiandrianan'Andriamanitra izy zany aloha dia tsy misy ao anaty baiboly zany teny hoe fiandrianan'Andriamanitra ny didy folo zany ary izao ny zavatra tsy ampahafantarina ny mpiaino ihany koa zany didy folo zany tsy any an-danitra zany tsy any an-danitra zany araka ny voalaza ao amin'ny vakitsika kely ny ato amin'ny Deutéronomia 7 tsy any an-danitra ozy izy araka ny voalazany Deutéronomia 7 dia ny andininy 9. Lasa exodosiko ny lasa voajery fa Deutéronomia 7 dia eo amin'ny andininy 9. Izao ny vaky ny teny ato manao hoe fa izao lalàna izao izay andidiko anao an'io dia tsy saro-patarina aminao ary tsy lavitra tsy any an-danitra izany ka anaovanao hoe iza no hiakatra any an-danitra hakazo antsika mba enoantsika ka ho arahantsika le izy ara moa tsy any an-danitra ka hoana moa no hipetrahan'izany didy folo zany amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra fa mbola fampianaran-demony ihany koa zany ataony pasteur Anjato zany fa tsy misy didy folo any an-danitra zany ary tsy misy didy folo hoe seza fiandrianan'Andriamanitra zany izy moa nolaza ihany koa ny amin'ny hoe Apokalipsy 4:12 Apokalipsy 4:12 hoe faharetan'ny olona masina dia amin'izay mitandrina ny didin'Andriamanitra dia didy folo zany amin'ny zareo zany io didin'Andriamanitra izay dia milaza fa tsy didy folo io lazainy eo amin'ny Apokalipsy 4:12 eo mihitsy ary anontaniako anao hoe sady fanontaniako farany moa zany hoe faharetan'ny olona masina dia mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao nefa ny teny hoe ny zanak'Israël rery ihany no nomena an'ilay didy folon'Andriamanitra sy ny lalàn'i Mosesy zany hoe ve zanak'Israël ihany ve zany ilay olona masina fa ny hafa firenena zany tsy olona masina amin'ilay hoe faharetan'ny olona masina dia mitandrina ny didin'Andriamanitra le olo masina teneniny ato amin'ity Apokalipsy 4:12 ty dia ny olo masina mpanaradia any Ahosoa satria ny olona miaraka amin'ny Ahosoa dia tena olona masina mihitsy ny miaraka amin'ny Ahosoa fa raha vao resaka didy folo dia Andriamanitra tsy te halala hafa firenena zany mihitsy izy raha mijery arytsika zao ao amin'ny bokin'ny Amosa 7 somary ovakitsika kely eny bokin'ny Amosa 7 andininy 2 dia miteny an'izao teny zao izy Amosa 7 andininy 2 ianareo ihany ny fantatro tamin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ko noho izany dia ho voaliko anareo noho ny elokareo rehetra mantsy an'ireto zanak'Israely rehetra eo amin'ny andiny voalohany mantsy izy dia miteny hoe enoy izao teny zao izay lazainy avy aminareo ry zanak'Israely dia ny amin'io taranaka rehetra izay nentina niakatra avy tany amin'ny tany Egipta io ianareo ihany izy ny fantatro tamin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ka noho izany dia ho valiko ianareo noho ny elokareo raha vao resaka didy folo zany dia zao Andriamanitra tsy te halala hafa firenena zany mihitsy fa ny zanak'Israely rery ihany no fantany zay no mahatonga anazy ny teny ao amin'ny Exodosy 20:2 fahalohany nanomezany an'ilay lalàna alohan'ny tanisany an'ilay lalàna dia ny teny voalohany ao dia hoe izao no avy Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta zany hoe ninomena an'ilay didy folo zany dia ireo firenena izay noentiny Mose nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia ilay olo masina eto zany ato amin'ity Apokalipsy 4:12 ty ireo le mpanaradiany Ahosoa no olo masina inona zany ilay didin'Andriamanitra ao le didin'Andriamanitra teneny ao dia ny didiny Ahosoa tsara angamba omeko ihany aloha hoe araka ny teny eo amin'ny Korintiana 1:9 mantsy dia miteny fa
ny olona mpanaradiany Joshua rehefa nodiovina tao amin'ny batisa izy dia hoy izy hoe ary rehefa mba toy izany ihany nosy izy ny sasany aminareo saingy efa voasasy ianareo Korintianina voalohany toko 9:12 zany efa no amasinina ianareo efa no amarinina ianareo tamin'ny anarany Joshua sy tamin'ny fanan'Andriamanitsika zany hoe mpanaradiany Joshua mihitsy zany ny olo-masina ihany koa dia ireo le olo-masina ireo no mitandrina ny didiny Joshua io satria raha mijery eny antsika ny apokalipsy toko voalohany io boky ny apokalipsy io any madame Siriana fanambarany Joshua izy io fa tsy fanambarany Mose na fanambarany Mose zany satria raha vao mamaky tsika ny voasoratra ato amin'ny apokalipsy toko voalohany dia miteny an'izao teny vao manomboka mihitsy ilay fanambarana dia izao no lazaina ny fanambarany Joshua izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny Jaona mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanany Joshua dia ny zavatra rehetra izay efa hita jerevo amin'izany fanambarany Joshua izy izay nomen'Andriamanitra azy dia naniraka ny Jaona izy naniraka any Jaona izy hanambara amin'ny Jaona mpanompony zany izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanany Joshua zany hoe Jaona zany raha nanambara dia resaka filazanany Joshua teniny Joshua no lazainy amin'izany zany hoe ny didiny Joshua no lazainy Jaona amin'izany fa tsy miresaka didy folo mihitsy izy io fa zavatra tsy marina zany hoe ny olo-masina dia tsy maintsy mitandrina ny didy folo raha ny olo-masina tany amin'ny fanekena taloha eny jiosy zay ny verina fa olo-masina tamin'izany satria ireo ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany dia ny didy folo no nomeny ho tandremany tamin'izany fotoana andro zany fa ho an'ny aty amin'ny Joshua dia ny lalànany Joshua izay ny lalàna tandremana sy arahana aty amin'ny Joshua Nkasitraka ny evangelistra lalaina ny ohatra 10 minitra moa zany ianao dia somary iverenako kely atao aminao meko anao le 10 dia respectentsika tsara aloha le lera satria ohatra indray ianao dia ho ato dia ohatra indray ianao dia ho ato dia etontsika zany paraina ny andro ie fanontaniako ary pasteur Njatony aina après an'izay zavatra nyresahan'ny evangelistra lalaina izay manahoana indray ianao amin'ilay resaka hoe fisoronana lazainy hoe fototry ny lalàna mipetraka moa fanontaniana fa misy manko ny hoe kabary tsy valiana zany fa tiamaly rehefa aveo mantsonareo afaka miteny resaka fisoronana ao amin'ny lalàna manko misy ny lalàna seremonialy dia misy ilay lalàna moraly lalàna seremonialy zany ilay fisoronana ny lalàna ao amin'ny lalàna zany dia misy lalàna anankiroa lalàna seremonialy sy ny lalàna moraly ilay lalàm-pisoronana zany izay lalàna seremonialy zay nosoloany Joshua aty amin'ilay fanekena ianao zany miteny hoe solony Joshua miazy mantso hoe tsy nosoloany nosoloany Joshua zany le izy Joshua izy manko ny hoe manaisitra ny voalohany izy ampitoetra ny faharoa zay voalaza Joshua zany no nosolo satria ambarany ao amin'ny bokin'ny Hebreo tsy na izy hoe fa ny lalàna izy dia aliko ny zavatra ho avy ilay lalàm-pisoronana zany fa ny lalàna moraly zany ilay didy folo zany tsy nyravany voasoratra ao ve izay resaka hoe moraly seremonialy zay hoe ty lalàna seremonialy ty lalàna moraly jereva naharatsoratra masina tsy na le izy lalàna fisoronana satria mametraka izy hoe ary noho izany izy no mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy ilay fanekena vaovao zany eo manko zava-miafina any amin'ny Joshua tena hoe polyvalent izy sady sorona izy no mpisorona izy ato amin'ny bokin'ny Hebreo sady sorona izy no mpisorona ato amin'ny bokin'ny Hebreo izy ilay zanak'ondry voavono hatramin'ny nanorenana n'izao tontolo izao ambaran'ny soratra masina zany hoe ny ainga avy any amin'ny Genesis raha mamaky Genesis zany tsika ka nisy zanak'ondry novonoana tany dia efa maneho sahady any Joshua zany iny efa maneho sahady any Joshua zany iny ka ny fisoronana dia janona rehefa tonga teo amin'ilay fahafatesany Joshua tombony azo fijaliana zay aminay ilay izy nosolony Joshua zany ilay fanaovana sorona satria raha miresaka fisoronana toy hoe zay fanatsa ateriny jentilisa izy dia ateriny ho an'ny demonia ilay
nafatesany ahosoa teo ambony azy fijaliana zany dia amonjena mipanota ary mipanotana tsapa tena hovonjena no mitandrina ny didin'Andriamanitra. Raha namea zany ianao hoe momba n'ilay vehivavy azon'olona tanana ny jangatsanga dia raha ny tena izy hoe mandehana dia aza manota intsony ny dikan'izany dia mametraka izy mba hatandrema amin'izay zany amin'ny manaraka fa aza mandika an'ilay lalàna satria ao anatin'ny lalàna daholo. Araka il'izy teo dia marina tena marina fa ny lalàna dia misy 300 sy 100 fa voafela izy ao anatin'ilay 10 fa misy lalàna be da be nge ato anatin'ny soratra masina raha resaka tsika makony momba n'le hoe fisoronana moa fanontaniana. Izany hoe samy hafa zany le lalàna sy le didifolo tianao tenenina satria didifolo natao amin'ny firenena rehetra ozy ianao dia ny lalàna napetraka amin'ny Israel. Misy lalàna seremonialy zany lalam-pisoronana dia teo amin'ny Israely. Iny no any Israel. Iny any Israel ilay lalam-pisoronana. Fa rehefa tonga Yahosoa dia nitrahatra iny rehefa nisokatra rehefa maty Yahosoa teo ambony azy fijaliana dia nitritra ilay efitra lamba tao amin'ny tempolo izay fanaovana sorona. Maneo zany fa tapitra amin'ny fisoronana tetỳ ambony tany ary zay ny secret ny amin'ilay batisa nanaovan'i Jaona any Yahosoa. Misy dikany manko ny antony nanaovana batisa any Yahosoa hitondra ny heliko izao tontolo izao satria i Jaona zany Jaona mpanao batisa na Yohanana no mpaminany mpisorona farany teto ambonin'ny tany. Izy ny mpisorona farany teto ambonin'ny tany izay nanondro izy hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao ary mametraka izy tsy noho ny atsika ihany ozy izy ato amin'ny filazantsara trano fa ny izao tontolo izao azy ka izahay tsy manao sorona fa mino izay fa Yahosoa Masiara ilay voaositra maty nisy olony elokay izahay mpanota teo aloha fa izay tsy manota tsony izao. Raha mitandrina didifolo zay dia arofanina ho anay izy fa patsivana ho anay satria misy teny manko teo hoe ny devoly mampitandrina didifolo. Ny devoly mitarika olona anao ratsy fa ny devoly tsy anjara mihitsy hoe aza mangalatra fa ny devoly tena mampirisika ndeha mangalatra ndeha mamono olona asa ny devoly ireny ka ny devoly tsy hampirisika tsy teny amin'ny olona mihitsy hoe mitandrema didifolo fa mipandrava didifolo dia ny devoly fa misy sady mampiditra manko mamoaka ianao raha fa ianoko ilay izy satria ny antony ny zavatra hitako teo tamin'ilay fanazavana menao misy ampaham-bedabengy marina ao fa le hoe fandravana ilay didifolo ny didifolo natao an'ny zanak'Israely tsy ny Israely rehery no vahoaka teto ambonin'ny tany fa ny Israely ny solotena ny pahary solotena ny Adonay vahoaka voafidy ary izay mahatonga anazy mitondra ilay anarana hoe Yahosarol izay ilay anarana fototra manko Yahosarol io ilay firenena izay natsoina amin'ny anarany ary avao amin'io fokony Yahosarol io no mipirany Yahosoa io ilay teny fikasana tany amin'ny Genesis 7:15 izay dia ozy izy hoe ho ampifandrafiasiko ianao sy vehivavy taranakao anorotorony mbalatongony ary izy anorotorony lohanao tanteraka iny teny fikasana iny aty amin'ilay filazantsara izay natongavany Yahosoa. Rehefa tonga ny fotoanandro izy ao amin'ny Galatiana 4:4 dia nirahan'Andriamanitra ny zanany izay nateraky ny vehivavy izay anavotana izay ambany nateraky ny vehivavy izy teo ambany lalàna izay anavotana izay eo ambany lalàna. Ilay olona eo ambany lalàna tsy na fa mpanota ny mpanota ny eo ambany lalàna ny mpanota ny rarana ary izay ny fototry ny didy anjara hitarika ny olona ao amin'ny Yahosoa. Marina dia marina ny teninao fa rehefa ao amin'ny Yahosoa izay tsy manota mety naditra taloha tonga tamin'ity toeranyity mety nanana ditra koa fa tao amin'ny Yahosoa dia matsiaro afaka ako ary izay ny hitandremanay ilay didy ho fiarovana ho any satria ny lalàna dia mpitaiza mitondra ny olona ho ao amin'ny Yahosoa no entin'ilay lalàna anakao amin'ny Yahosoa zay satria Andriamanitra dia tsy mihaino mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no hainony ary ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny ary tsy mavesatra ny didiny izy ao amin'ny epistiliny Jaona mitandrina n'ilay lalàna ka ato anatin'ilay fanontaniana manko hoe manao fisoronana dia izay ilay izy izay manaiky mino fa maty teo ambony azy fijaliana zany Yahosoa mpamonjy ilay zanak'Andriamanitra tonga olombelona isolo mpanota ary tapitra teo aminazy ilay fisoronana izy mpisorona be amin'izao. Mahakasika an'izay fisoronana izay ihany ekenao ve le hoe fisoronana ny fototry ny lalàna?
ekeko ny fisoroanana fototsy ny lalàna dia ozy ianao hoe efa Yahoshua zany zao le natao an'ilay sorona zany hoe Yahoshua zany ve zao no fototry le didifolo sy lalàna mampiorina ny didifolo sy lalàna mahatonga anareo hoe tandremana le didifolo izay a tena mitandrina didifolo amin'ny fahasahina satria izay tsy mamono olona tsy mangalatra tiako tenenina tsy hany mihitsy ka tsy le fihetsem-po le ilaiko fa le hoe fisoronana no fototry lalàna eny ozy izy ianao a dia Yahoshua indray zany amin'izao no lasa le hoe nanolona ny fisoronana fototry ny lalàna io zany hoe Yahoshua indray ve zany zao no fototry le lalàna sy didifolo mahatonga anareo hoe mitandrina zao voalaza ao amin'ny Hébreo toko 7 ao amin'ny Hébreo toko 7 dia ovakiko ilay izy zao voalaza ato koa amin'izany rahalahy masina piombona amin'ny fiantsoana avy any an-danitra hevero ny apôstôly sy mpisorona be izay akentsika dia Yahoshua zany mpisorona be ary mampiseho ihany koa izy ao bokin'ny Hébreo fa Yahoshua ilay sorona fa Yahoshua kosa ozy izy rehefa tonga mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia mamaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana izany hoe tsy isan'izao zavatra ary zao ary tsy mba nitondra ranosilahy sy ranjanakomby izy fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho amin'ny fitoerana masina ka hanao ka nahazo fanavotana mandrakizay nitondra ny rano tenany izy ozy izy izay ilay nampitsarana ilay raha raisiko mantsy zao le fanazavana evanjelisitra lalaina dia hoe rehefa nirodana le fisoronana zany hoe rava le fisoronana dia rava le lalàna sy didifolo izay niorina tamin'ny hoe niala ny fototra ozy ianao ngamany dia nirodana dia Yahoshua zany no anolonareo an'le fisoronana indray zao dia nitsangana indray zany ve le didifolo sy le lalà Mosesy fa tsy nirodana indray le izy zany satria Yahoshua indray zany no fototry orenan'le izy zany zao izay manaiky ary tazominay mihitsy fakatoavana ny didin'Andriamanitra mahazanak'Andriamanitra anay tamin'ny alalan'ny Yahoshua ilay fanekena izay namonjena jetilisa izay tsy nisoratena mihitsy hoe izay tamin'ny Palestina na izay ahodimo avy any Palestina fa izay taty amin'ny tany jetilisa resy lahatra ary natsapa ny famonjena sy ny fitiavan'Andriamanitra dia tonga mitandrina ny fahamarinana ary nanaiky ihany koa fa Yahoshua ny zanak'Andriamanitra tonga nofo amonjy ny olombelona maty amonjy ny mpanota raha nametraka ianao teo tao amin'ilay Isaia 40 dia ny 17 resaka fisoroana izay mamono omby taka mamono olona izay dia naseho izy fa aiza ho aiza fa misy lalàna mifehany ary amin'ny 17 ange lalàna io any 17 raha ovakina le izy dia zao ao amin'ny 17 aloha vakina toy izy hoe izay manamasina sy manadio ny tena no ao atam-boly ka manaraka ny iray ao afovoany ary ny mihinana hena-kisoa sy zava-betaveta ary ny totozy dia araka ho levina ozy izy Yaho Adonai zany hoe mbola lalàna zany zay satria ao amin'ny boky lalàna zany misy any resaka zava-padina lalàna zany tsy miova ny lalàna ary zay no apetrany ao amin'ilay Salamo 7:20 ato amin'ny Salamo 7:20 tsika dia mahita Salamo 7:20 dia eo amin'ny 430 sy ny 530 fa zao voalaza ato hoe ny fanekeko tsy hotroako ary zay nolazain'ny molotro tsy hovako nisy fanekena zany natao tamin'ny Israely tsy nanatsoaka an'izay izy izay nolazain'ny molona tsy novany fa Andriamanitra manana ny fisainany rehefa nifidy ny zanak'Israely izy teto ambonin'ny tany solon-tenan'Andriamanitra ny zanak'Israely araka ny ao amin'ny Romanina 7 ino ozy ny tombony ananan'ny Israely dia ambarany amin'ny Romanina fa hoe be ihany ozy izy amin'ny zavatra rehetra fa voalohany ozy ny Israely dia notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny zany ary raha nivakinao tsara ilay teny tao amin'ilay Amosy hoe tamin'ny firenena rehetra teto ambonin'ny tany dia anareo ihany ozy ny fantako
fa manina no israeliana no fantany teto ambonin'ny tany tsisy fantany ve zany ny olombelona rehetra ireo no ny fidiny araka ilay fanekena nataony tamin'ny avrahama na abrahama ireo ilay io fanekena io na tonga azy ny teny ianareo ihany ny fantako ary mafimafy ny saza natao tamin'ny Israely ireo izay tsy nakato ny didin'Andriamanitra ary izay indrindra ny orenan'ny fitsarana. Ny fitsarana tsy maintsy miorina ao anatin'ny lalàna. Tsy misy fitsarana zany raha tsy misy lalàna. Dia niresaka lalàna sy fanekena ianao mba hafaranako anatin'ny minitra fohy sisa hoe inona zany aminao ilay fanekena taloha dia inona ilay fanekena vaovao. Ilay fanekena vaovao dia nandraisantsika nandraisan'ny olona andraisan'ny olona ny filazantsara ilay Yahosoa maty eo ambony azy fijaliana. Eo zany ilay ny fanekena vaovao dia ny andraisan'ny olona ny Yahosoa izay filazantsara maty eo ambony azy fijaliana. Ary izay tsy maintsy anekena ilay anarana marina. Satria tsy misy anarakafa azahoana famonjena. Izy maty eo ambony azy fijaliana. Ilay lalàn'ny fisoronana zany ilay tany aloha araka ny bokin'ny Hébreu manontolo. Ny fotoana moa zany tsy azo ivalam-parana. Zay ilay fanekena vaovao. Zay ilay fanekena vaovao. Dia inona ilay fanekena taloha? Ilay fanekena taloha tao amin'ilay fisoronana sy fanarahana zanak'Israely. Dia atao inona ao amin'ilay fanekena vaovao zany ilay didi folo? Ny tandremana ny didi folo ao amin'ny fanekena vaovao zany satria tsy miova izy ho malsenio ary mandrakizay. Ny zavatra hitako manko rehefa niaino tsara ny fanazavanao teo ahako dia tsy nanala ihany ianao fa mampiseho fotsiny hoe rava ny didi folo fa tsy nanala ihany ianao. Tsy nanala ihany zany satria ao taminao amin'ny testamenta vaovao ny didi folo. Ao amin'ny testamenta vaovao nge izy manamafy ny didi folo fa tsy nandrava izy. Enao zao nanontaniaka atao inona ao amin'ny fanekena vaovao ilay didi folo? Tsy mialo ao amin'ny fanekena vaovao ny didi folo mba herovana ny zanak'Andriamanitra. Tsy hanota. Okay. Eny ary tapitra moa zany ny 12 minitra zany hoe ilay ny ohatra ho an'ny pasteur Anjato fanontaniana rairay avy dia mba ilaina valiny mazava sy mahitsy aminareo mirahalahy. Zany hoe fanontaniana napetraka ao mbola tsy voavaly tato na fanontaniana napetraka ao mbola tsy voavaly tato. Tonga dia apetrako amin'ny monsieur Anjato ary ilay évangéliste Lalaina ilay izy hoe tsy ekenao mihitsy zany ilay hoe soloana amin'ilay fisoronana tamin'ny fanekena taloha tamin'ny didi folo Yahosoa inona ilay antony tena anizingizinanao an'izay? Ny antony tena anizingizinako an'izay dia satria tena fandikan-dalàna mahatsiravina ary tena fahavetavetana. Ho anao ny moa efa natsidiky madame Sirianato ihany hoe aiza ao anatin'io boky lalàna io moa zany no milaza hoe misy an'izany hoe fanavakavahana hoe lalàna seremonialy, lalàna moraly sy ny sisa zany. Fa io dia fanekena anankiray izy io. Tsy azo atao mihitsy ny mampisaratsaraka an'izy io. Vao nivakitsika teo ny soratana tao anaty boky anankiray io dia ilay boky mihitsy no nandatsahana rà mba havita mafy an'ilay fanekena ka tsy azo anampiana ary tsy azo anasorana izay teny voasoratra ao anatiny iny. Ary isan'ny tena foto-javatra goavana be mihitsy ny fisoronana. Ny dikan'izay zany tena hoe fahavetavetana mihitsy ataon'io Yahosoa atorianareo izay Yahosoa sandoka io no hoe nanesorana ny lalàn'ny fisoronana tao anatin'ny fanekena io dia nosolonin'ny tenany. Zany manasoketan'ilay tena zanak'Andriamanitra zany io zavatra ataon'io ilay Yahosoa andro zareo io zany. Satria tena hoe mampanosooso zany ilay didin'ilay rainy. Zany hoe izy ilay zanany mihitsy zany manosooso ny didin'ilay rainy zany amin'ny alalan'ny hoe notsoahana ny Levitikosy toko 2:12 dia nosolonin'ny tenany. Zavatra tsy azo atao. Aiza ao anatin'io lalàna Mose io misy an'izany hoe azo esorina ao anatin'io ny lalam-pisoronana. Ary ianao ihany ary teo ny mbola nanamafy ihany koa. Ary raisiko mihitsy ilay teninao fa fanamafisana ny teny efa nambara teo daholo ny teninao le Salamo 7:7 faefatra amby 30 sy 5 amby 30 izy teo iny hoe tsy hotsoahako ny fanekeko ary tsy hovako ny ino izy teo ny zenaloko ny tenen'ny molotra.
zany reny dia mbola manamafy mihitsy hoe ahoana moa zany no ahafahanao manova reny le teny eo amin'ny Levitikos 20, ahoana no ahafahanao manongotra an'io anatin'io zany, ahoana no ahafahanao manala an'le fototry le fanekena ao anatin'io boky lalàna io. Fa izay no ilazako hoe devoly zany Yaho zany, ary tena devoly koa io Yahosoaza lazainareo fa miaraka aminareo tena devoly be io, satria tena mandika lalàna fotsiny tsotro zao ary tena manosoosy fotsiny tsotro zao ny didin'ilay Andriamanitra rainy. Ka ianao zao tena matsy nanapirofo ihany koa hoe le Andriamanitra ray izany hoe Yahva ozy ianao no efa nanala an'le fisoronana mihitsiny satria nankala an'le fisoronana izay natao. So kosa dia izay natao hoe efa nesorona le izy dia nosoloana ny Yahosoa. Ka izay mihitsy le izy Madame Siriana satria rehefa le fototra mihitsy no efa tsy ilainy intsony. Ary io anie tsy andinin-tsoratra masina anankiray no milaza an'izany Madame Siriana fa misy andinin-tsoratra masina maromaro izay manamafy mihitsy. Tiako tenenina mantsy le tenin'ny evangelistra lalaina teo le hoe fa maninona no esoronareo le Levitikos momba le fisoronana. Dia nefa ianao koa nefa ny teny fa Yahva mihitsy no nanala an'le no tsy nakasitraka intsony an'le fisoronana ka tsy mitovy amin'ny esorony ihany koa ve izany le Levitikos. Satria mantsy le fanekena mihitsy zany nefa tsy ilainy intsony, le fanekena teo aloha mihitsy zany nefa tsy ilany intsony zany satria rehefa le fototra izay fanesorana fahotana mihitsy ary nefa tsy ilainy intsony ary tsisy ilany an'izany intsony dikan'izany le fanekena teo aloha mihitsy zany nefa tsisy ilany azo manontolo intsony zany dia nosoloana fanekena vaovao fa afangaron zareo reto moa le izy fa zay le hoe rehefa tsy miaraka amin'le ten'Andriamanitra tena marina dia aminao indray zany tsy mifangaro fanekena vaovao sy taloha. Zavatra anankiroa tsy miaraka mihitsy ireo fa fanekena roa samihafa mihitsy ireo. Tsy misy idirany tsy misy ifandraisany mihitsy ny hoe Yahosoa amin'ny didi folo ary tsy misy ifandraisany didi folo mihitsy amin'ny Yahosoa fa fanekena roa miavaka tsara mihitsy fanekena. Avy eo moa nareo mbola ifanazava ihany fa fanontaniana kely minitra fotsiny iny dia fanontaniako indray amin'ny pasteur Njato ny aina hoe nisan'ny resahanao koa le izy dia mbola tsy voavaly tato hoe iza no nanao batisanao. Voarayako ato mihitsy le izy. Voarayako ato mihitsy le izy. Disy nanao batisa satria afaka manantonantona voarayako ato le izy ary markeko ato mihitsy le izy iza nanao batisanao. Disy nanao batisa. Izany hoe mbola misy filompanorona ankoatranao zany. Tsy filompanorona. Ary tsy niraisiko tamina fiangonana. Tsy niraisiko tamin'ny fiangonana fa zaho mahafantatra an'izay nanao batisa. Soratra masina miteny ato. Mandehana ozy izy rehefa naniraka n'ireo salara zany na ny apôstôly zany Yahosoa ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra dia manaova batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina zany hoe tsy atao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy fanamasina zany raha jerevana ny tontolo ara-tsoratra masina fa amin'ny anaran'ny Yahosoa ary fantako izay nanao batisa. Raha mametraka izay fanontaniana izay ianao dia lasa tony hoe manany ihany raha iteny koa hoe iza nanao batisa ny John. Zay ngamba ny havaliko izy fantako izay nanao batisa vita batisa ary mandray an'ilay ositra ilay fahamarinana matoa resy lahatra satria ilay asan'ilay fanahy masina izay mitarika ahy ho amin'ny marina rehetra nahitako an'ilay fahamarinana satria izaho koa ambarany soratra masina fa isika koa dia ina zany tsy asahinao miteny ilay hoe nanao batisanao zany hoe iahoana ianao hitory ny fahamarinana ka tsy za natao batisa tsy ny olona nanao batisa no toriako fa Yahosoa izay mahateo ambony azy fijaliana amonjy ny ka le fanontaniana mantsy hoe iza dia hoy izy hoe izaho tsy hiteny an'ilay nanao batisa aho fa maninona tsy asahinao miteny an'izay. Zaho tsy matahotra fa tsy hiteny fotsiny aho satria fantako izay nanao batisa ary vita batisa. Normalement mantsy zany hoe raha ohatra zany olona nanaraka anao izy dia mety hoe tsy maintsy nanao batisa anao koa zany ny tadiaviny nanao batisa azy ve tsy haiko na izay ny tiany evangeliste idirana amin'ilay izy dia avirenina kely izy azafady hoe iza le nanao batisa anao za ozy ianao tsy teny hoe iza nanao batisa na olona ve zany le izy dia tsy afaka tononona le anarany inona indray ary ny antony. Ianao ve zany nisy olona nanao batisa anao mbola tsy miditra mihitsy aloha zao evangelistra lalaina zany ike matoa mijoro nandray an'ilay fahamarinana teny mafimafy kely matoa mijoro
nandray ilay fahamarinana dia tsy maintsy nanaiky aloha za ny fahamarinana izay tsy hain'olombelona ain'Andriamanitra. Nisy vita batisa ako tsy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tanaty rano ohatra ny tao batisa anaty rehetra. rano ary zahay manana mahafantatra sy ny olona miaraka amiko fa izany mpanangana nampijoro ny fikambanana fa za natao batisa noho ny finoko fa tsy kristianina nanao batisa. Mety efa natao batisa diso tany amin'ny kristianina ako manaiky an'izay fa za nanaiky hoe tsy maintsy miova zany ilay izy noho ny fahatsapako ny fahamarinana ary zay ny asahiko mijoro amin'izao vanim-potoana zao hitory ilay fahamarinana. Hoy zao diso ilay tany an'ilay ray zanaka sy fanamasina Dia isa ilay marina nanao batisa anao fa tsy omeko ilay anaran'ilay nanao batisa tsy omeko ilay izy tsisy lalàna mihitsy zany anery anao hoe teo tsy maintsy teny anao ilay nanao batisa anao fa tsika manko miresaka. Eny ary tsy amme moa zany monsieur njatony ena dia hitravetransika ny amin'le resakareo ao anatin'ny 30 minitra tapitra lera dia tapahako ilay izy. Ya misaotra petsaka madame Sirena. Voalohany indrindra aloha araka nefa nalazaiko zany tery amin'ny fiandohan'ny fanazavana no etiko dia hoe ny didy folo zany dia tsy nomena ho an'ny hafa firenena fa nomena ho an'ny zanak'Israely irery ihany ary hitondrana azy miditra ao amin'ny tany Kanana. Ka raha ho anao ary ianao hafa firenena malagasy ianao hitako amin'izao ianao malagasy ianao aizo amin'ny io lalàna nomena ho an'ny zanak'Israely ao anatin'ny fanekena nampitondraina ny Mose io ary no misy lalàna miteny fa afaka mitandrina ny didy folo io ianao nefa ianao hafa firenena. Aiza ny lalàna milaza an'izany zavatra izany ao ary aizao ihany koa ny lalàna milaza fa azonao ataony manala ny lalàna amin'ny fisoronana nalay lalàna izay nilazainao hoe lalàna seremonialy ao anatin'io boky ny fanekena io. Lalàna iza ao anatin'io ao no milaza zany. Zay no mahatonga milaza hoe vao miainga fotsiny ao amin'le hoe ianareo mitandrina n'ilay didy folo dia efa mampiseho sahady fa tena mpandika lalàna ianareo, mampiseho sahady fa tena Andriamanitra tsy izy mpiara-miasa amin'ny Satana ilay miaraka aminareo satria lalàna tsy natao anao no tandremanao. Tsy vitan'izany ihany koa fa sady efa tsy natao anao ilay izy fa mbola vitanao ihany koa ny hoe ho alanao tao ny lalàna ny fisoronana dia hosoloanao any Yahosoa. Lalàna veza avokoa no ahafahanao manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ilazana hoe na ilay Yaho dia sady tsy izy no tsy izy ihany koa ilay Yahosoa izay lazainao fa miaraka aminao. Tena olana an'io mantsy dia tsy fahafantaranareo mihitsy ny atao hoe fanekena fa natambatrinareo le izy. Fa izao misy ny fanekena ho an'ny any tokantrano any na nanjavako an'izay hoe misy ny fanekena teo aloha izay nomena ho an'ny zanak'Israely izay efa nandatsahana raha iny ny fanavotana ao anatin'iny dia ilay famonoana biby araka Levitikosy 9:12. Ary misy ny fanekena vaovao dia Yahosoa, dia io Yahosoa ilay fanekena vaovao io ihany koa dia tena nandatsaka ny rany ihany koa izy io ho an'ilay fanekena vaovao. Dia ao amin'ny Yahosoa misy lalàna ao dia misy didy ao misy fitsipika fa raisiny zareo moa zany ilay teny aty amin'ny fanekena vaovao aty amin'ny tenin'ny Yahosoa dia iny zany no teny entiny ilazana hoe tsisy ilana tsony fisoronana fa ny soloana Yahosoa ny fisoronana. Tsy marina zany zavatra zany fa ny tena marina ilay fanekena teo aloha mihitsy nefa tsisy ilan'Andriamanitra azy intsony rehefa nilaviny tanteraky ny fisoronana iny ary tsy misy ilana an'iny araka ny antidi-tsoratra masina nyvakentsika teo dia nosoloana fanekena vaovao izay misy ny fisoronany Yahosoa ihany koa ary misy ny lalàny Yahosoa. Zay zany fanazavana omena ho antsika ato tokantrano dia ianao ihany koa moa ianao afaka miteny ianao rehefa ohatra ka hiteny fa rehefa tsy miteny moa ianao dia za ihany no hiteny ianao milazany hoe tsy tenenako fa miaina anao dia aveo maly Lany lera raha vao dia mifampiandrina. milaza moa ianao hoe tsy manota dia izay no hitandremana an'ilay didy folo dia mampime ihany zany resako zany hoe tsy manota dia izay no hitandremana ny didy folo nefa le didy folo mihitsy nefa no natao an'ny olona mpanota. Zany hoe matoy ianareo mbola mitandrina an'ilay didy folo dia izay no midika fa olona mpanota ianareo fa mandainga ianao raha milaza an'izany hoe tsy mpanota izany fa ianao mitandrina an'ilay didy folo mihitsy no porofo
milaza fa mpanota ianao dia vakiko kely anie ty andin-tsoratra masina mialohany amakinao anazy ary dia hiteny kely aho vakiko aloha ty ka vakiko aloha ty dia tsy manina avy eo miteny ianao ato amin'ny Timoty voalohany atoko voalohany andininy fahavalo dia miteny an'izao teny izao izy nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha eton'ny olona arak'izay antony ka fantany fa tsy ny olona marina ny nanaovana ny lalàna fa ny mpandika lalàna sy ny maditra dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota dia ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta ny mpamony ray sy ny mpamony reny ny mpamony olona ny mpijangajanga ny sodomita ny mpangalatra olona ny mpandainga ny mpiany atsi-to ary na inona manoatra ny fampianarana tsy misy kilema araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ho adido eo zany dia mazava be fa ny olona nomena an'ilay lalàna dia ny olona tsy marina ny olona mpanota no nomena an'ilay lalàna ka raha milaza ianao zany fa tsy mpanota ny fitandremanao an'io didy folo mihitsy no mipirofo milaza fa ianao dia olona mpanota satria ny olona mpanota no nomena an'io zay ny mahatonga ny olona ty amin'ny aosoa tsy mitandrina an'izany didy folo zany tsony satria ny olona miaraka amin'ny aosoa dia sady tsy mpijangajanga no tsy mpamony olona tsy mpanao ratsy ka atao in'ny olona ty amin'ny aosoa moa ny hoe aza mijangajanga ny olona ty amin'ny aosoa ny tsy mijangajanga fa matoy ianao mbola mitandrina n'le aza mijangajanga satria mpijangajanga ianao matoy ianao mbola mitandrina n'le hoe aza mandainga satria mpandainga ianao matoy ianao mitandrina n'le didy folo dia satria mpanota ianao ny dikan'izay misy fahaterahana dia ambarany hoe fa efa nateraka indray nareo tsy tamin'ny vomety loha fahaterahambo avao misy fahaterahana anankiroa hitako ato anankitelo azy fa tsy maintsy ateraka ny rano sy fanahy fa mametraka izy ary amin'ny bokin'ny Petera hoe fa efa nateraka indray nareo tamin'ny vo tsy mety loha tsy tamin'ny vo mety loha fa tamin'ny vo tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra velona nateraka ilay tenin'Andriamanitra zany zahay izaho mba tsy hanondroko an'izan'iza mpanota ako teo aloha fa tsy mpanota tsony aho satria na iza ozy izy zay rehetra nateraka Andriamanitra ozy tsy manota avy nateraka ilay Andriamanitra Yaho Adonai no niteraka ahy tamin'ilay fahamarinana ary zay nafahako manantona ny aosoa ary ijoroko foana raha ny teny anao hoe devoly ny mpandiga mpitandrina didy folo dia ozy mahagaga zany fa ny devoly tsy anjara olona mihitsy fa ny devoly dia mampirisika fa raha nanome an'ilay lalàna sy didy izy dia tsy midika akory hoe mpanota zany zaho fa mitandrina fa mipetraka eo io dia manaja an'io mariky ny fitiavako an'Andriamanitra hoe lalàna izo anatin'io fanekena nomena ho an'izany an'Israely eo anatin'ny didy folo ary milaza fa nomena ho anao malagasy ary io ay zany lalàna avoay ary ny andiny teny milaza an'izany ao omeo lalàna ary ahako fa raha misy lalàna an'izany ao dia na izara dia iteny aminao androany hoe tena ilaina ny didy folo ay zao ny lalàna milaza fa nomena ho an'ny hafa firenena misy teny ato amin'ny apokalipsia ianao manko ny teny tsy teny ao amin'ny apokalipsia teny amin'ny apokalipsia masina no amaliko anao fa tsy hevitra zao ao amin'ny boky ny lalàna no teneniko anao fa raha miteny ianao hoe boky ny apokalipsia fanambarany ao soany ny boky ny apokalipsia araka ny efa nilazaiko taminao teo ny zavatra oasehako anao fotsiny ange za tsy miteny hoe ekenao le teniko ato amin'le apokalipsia tsy ana le teny fa oasehako ilay izy hoe ny teny manko ianao tato hoe ka zo matsomateny zany le izy fanekena efa misy lalàna ao nomen'Andriamanitra hoe aza nampiana ary aza ny esorana lalàna anie zany ary ianao ary mbola nanamafy ihany koa ny salamo fa 7:20 andiny fefatra telopolo sy ny fadimy amin'ny telopolo hoe tsy hotsoahako izy izy ny fanekeko ary tsy hovako ny teny ny molotro izy izy teo lalàna vai zary no ahafahanao manovany zany teny zany zay mihitsy ny le andrasako aminao hoe ay zary ny lalàna ao anatin'io fanekena io manovany zany hoe lasa nomena ny hafa firenena zany izy io Andriamanitra ozy izy dia tsy Andriamanitra ny Israely rery fa Andriamanitra ny tany tontolo ny teny ianao teo hoe tsisy didy folo any an-danitra avy any an-danitra ny didy folo na lefa teto ambonin'ny tany ary rehefa sokafana ozy izy taberina kely rehefa naseho any Jaona ao amin'ny apokalipsia dia ny teny vavolombelona no hitany Jaona tao ina le teny vavolombelona efa hainao ngela izy ny didy folo le teny vavolombelona any an-danitra zany io ary interprétation mpanoratra io fa ny vavolombelona
raha vao miresaka bokin'ny apokalipsy rehefa nanome ny didy Yahosoa ny vavolombelona ao amin'ny bokin'ny apokalipsy io fa ny mpandika teny fotsiny nanao interprétation ery ambany ery hoe vavolombelona dia tonga dia niterena fotsiny ho didy folo fa ny vavolombelona ao amin'ny bokin'ny apokalipsy dia mazava ho azy fa Yahosoa ny vavolombelona marina ozy izy sy lehibean'ny mpanjaka ny tany lamatoa maty fantatra izany ekena izany Yahosoa ny vavolombelona dia ahoana no terenao fa hoe ny didy folo ny vavolombelona izy zany Yahosoa zany vavolombelona fa mitandrina didin'Andriamanitra zay aloha petraka zay Yahosoa zany vavolombelona fa tandrina didin'Andriamanitra izay ozy izy ianao araka ny bokin'ny apokalipsy ny didy folo dia zany efa miteny hoe tsy any an-danitra zany satria ny vavolombelona ao an-danitra Yahosoa ny vavolombelona ao ary tsy misy Yahosoa mitandrina didy folo izy zany le bokin'ny apokalipsy interprétation io afa-tsy soratra masina nefa ianao mampiasa an'le baiboly ihany koa interprétation interprétenao ihany koa le ao anatin'le baiboly interprétation mpanoratra io hoe raha vao nahita vavolombelona satria nahita an'le Exodosy toko faraka amin'ny 3:15 hoe vavolombelona dia didy folo dia noraisinao didy folo daholo rehefa nahita hoe vavolombelona araka ny teny taminao anie nanolotra araka ny lay teny taminao vato anie fisaka zany Andriamanitra dia ataovy izy arak'izay asehoko no arak'izay endrika any an-danitra na teo amin'ilay fitoerana masina ary endriky ny any an-danitra le izy fa saingy rava le izy noho ny fahotany fa tonga Yahosoa isolo toerana le iza no miteny aminao fa raha naseo ny endriky ny tany an-danitra dia tao ny didy folo dia Deutéronome atoko faha-telopolo vakitsika teo ny 9:12 mazava be anie iny mazava be iny teny iny tsy any an-danitra izany ka anaovanao hoe iza miakatra any an-danitra akazo atsika raha tany io dia efa niteny mosisy hoe any an-danitra zany dia ity ary fa dia omena anareo koa izy fa any an-danitra io fa izy mihitsy no niteny fa tsy any an-danitra izany ary averiko ihany hoe ny vavolombelona ao amin'ny bokin'ny apokalipsy dia Yahosoa ny vavolombelona ao fa tsy didy folo zany ny vavolombelona ao ary raha miresaka ihany koa ianao teo ny amin'ny hoe Isaia 9:17 ny amin'le hoe olevonina ny inona ty izy teo le manaraka ny ray ao voany sady mihinana aina kiso sy ny sisa tenenao teo tady ity tsara fa ny zanak'Israely no nyteneniny tamin'izany tsy misy hafa firenena ny lazainy amin'izany ary io zavatra efa lasa io zavatra nambarany mpaminany Isaia io nanambara zavatra efa lasa tamin'ny zavatra nataon'ny zanak'Israely izy io fa nisy teo amin'ny zanak'Israely mihitsy io endrika fanompontsampy sy finanana zavatra vetaveta io araka ny teny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Ezekiel anie mba somary ovakikely le Ezekiel satria nanomeny bokin'ny Isaia io mantsy ianao dia ovakitsika miako le izy satria ianao namaky an'le teny amin'ny 9:9 dia ovakiko zany mahagaga fa tsy ampiarinareo le aty amin'le 7:10 ovakiko zany ny eka izy ho an'ny ka le toko 5:17 anie io le efa nilazako taminao hoe na Andriamanitra aza dia efa nanda ino zo avy ho Adonay tsy titsony satria izay rehetra mamonombo izy dia ohatran'ny mamon'olona zany hoe hoan'ny zanak'Israely izay nomeny an'le lalàna mihitsy ny efa nitenenany hoe tsisy lako an'io fanatitra ataonareo itsony izay nanafoanany an'le izy azonao izay zao favovaly izay nafoana an'le izy manaisotra ny voalohany izy mba hampitoetra ny faharoa dia rehefa nesorony le fahafatesany Yahosoa teo ambony azy fijaliana zany zay le hoe manaisotra ny voalohany izy mba hampitoerana ny faharoa Yahosoa io rehefa niala le fisoronana rehefa tsy tiantsony zany le fisoronana tany aloha le fototra le lalàna dia nidikan'izay le fanekena voalohany mihitsy no nesorony dia nosoloany fanekena vaovao ato amin'ny Hébreu toko 5 dia amin'ny 5 andraso aloha vetivety zany saika hamaky an'le teny saika hamaky an'le teny efa nitapahanao moa le izy satria anao fa nanapaka hoe efa lasa le voalaza atao amin'ny Isaia toko 5:17 vakitsika anie ny Ezekiel toko 7:7 Ezekiel toko 7:7 ianao moa tena nyteny teo raha vao tsy miteny anao dia teny dia netiny ho eo amin'ny vavahadiny kianja ozy izy ka hitako fa indro nisy loka teo amin'ny ampiatany dia hoy izao ry zanak'olona lohay ny ampiatany dia nivoako ny ampiatany ka indro nisy varavarana ary hoy izy tamiko midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto dia niditra aoka nahita fa indreo izy nisy sariny biby mandady sy mikisaka rehetra mba amin'ny biby hafa dia izay fahavetavetana sampy rehetra nataon'ny taranak'Israely voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina ary nisy olona 70 isan'ny loholon'ny taranak'Israely nitsangana teo alohan'ireo
ary jazany azazana kisafana nitsangana teo afovoany samy nitondra lovia fandoroana didikazomanitra teny an-tanany avy ary nisetroky ny didikazomanitra teny donaka. Hitanao efa nisy zany io zavatra efa nandalo zavatra io le fahavetavetana nataony zanak'Israely nanaraka n'le ray teo afovoany ary le ray teo afovoany dia tsisa fa jazany zanaky safana le izy ka io teny io Isaia io dia teny ho an'ny zanak'Israely. Ary raha miresaka ianao le manaisitra ny voalohany mba ampitoerana ny faharoa io tena hoe lay fanekena voalohany mihitsy no nesorina satria araka nefa nambaraka hoe na mbola tsy tonga azy anie Yahosoa nandravan'le didifolo teo amin'ny azo fijaliana dia Andriamanitra ray iayava mihitsy no efa nandravana iny tamin'ny alalan'ny nanesorany fisoroana tsy nilantsony an'ilay fisoronana. Dikan'izay lay fanekena teo aloha mihitsy zany no hoe nesoro ny fanekena voalohany dia nosoloany fanekena vaovao. Fa tsy hoe zay nesorina dia lay fandatsahana raham-biby. Ny fandatsahana raham-biby lay rahany Yahosoa zay ny fandatsahana raham-biby dia tsy afaka misaraka amin'ilay fanekena voalohany. Zay mahatonga Davida teo hoe raha tsy nilainao ozy ny rano osy lasy ny rano zanakomby. Tena ozy namboarinao ahy. Zay ny tenen'ny Yahosoa. Nanamboatra tena ozy izy. Izany rehetrarehetra zany. Tonga amin'ny tena. Izany rehetrarehetra zany dia mbola manamafy an'ilay hoe tsy misy lantsony an'ilay fisoronana tany aloha. Raha rehefa tsisy lantsony an'ilay fisoronana fa ny fitandremana sy fakatoavana ny tenin'ny avondrina. Hoy ny voasoratra atao amin'ny Hébreo ary tsy maintsy ho ajaina. Hébreo toko fafito anie vakiko kely Hébreo toko fafito tsy maintsy ho ajaina ilay tenin'ny mpahary. Hébreo toko fafito dia manomboka amin'ny andininy faha 1/10 efa nivakiko teo ihany moa le izy fa ho toizako kely amin'ny andininy faha 12 hoe ka raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisoronan'ny Levi fa tamin'izany nazahoan'ny olona ny lalàna. Ahoana mbola ilana mpisorona hafa indray tahaka ny fanaon'ny Melkizedeka fa tsy tahaka ny fanaon'ny Arona. Dia andininy faha 12 fa raha hovana ny fisoronana dia tsy maintsy miova koa tsy maintsy hovana koa ny lalàna. Dikan'izany rehefa nongotana atao zany ny fisoronana dia miova tanteraka mihitsy ny lalàna. Dikan'izay ilay fanekena teo aloha mihitsy anie no efa novana araka io voasoratra ao amin'ny Hébreo toko 10 nomenao teo io. Novana ozy izy ilay Hébreo toko 10 Hébreo toko 10 andininy fahavalo. Raha latsaka zany io miova io. Tsy ny raha latsaka io satria ny raha latsaka tsy afaka misaraka mihitsy ao anatin'ilay lalàna ny Yahosoa Yahosoa zay latsaka nandasaka. Izao anatin'io lalàna Mosesy io ary no milaza fa azona hoe sorona tao ny Levitikosy toko 12 omeo andiny dalàna anankiray. Ao anatin'ny anao koa ary no milaza fa foana le didy folo ongoto anaty baiboly ao to dia esoro eo ary zany le izy. Dia mazava ho azy le fototra mihitsy ary nefa nydravana araka ny Isaia toko 19:7. Yahosoa zay atontsika tahaka ny vato velona. Isaia toko 19:7 dia efa milaza fa rava ny didy folo dikany io. Isaia toko voalohany. Ao ary tahaka izay teny izao mameo fa rava le didy folo. Isaia toko voalohany andininy faha 1/10 ihany koa dia mbola milaza an'izay zavatra izay ihany koa ny amin'ny hoe tsy ilan'Andriamanitra tsony an'ilay fisoronana. Le fisoronana ny fototry le fanekena, fototry le lalàna. Ka rehefa ny fototry le lalàna mihitsy ary no efa nesoron'Andriamanitra efa tsy ilainy tsony fa nydravana. Dia mbola hitsangana ihany ve ny lalàna izay mipetraka eo ambonin'izany. Dikan'izany tao amin'ny tenin'ny mpaminany no efa nandravan'Andriamanitra an'ilay lalàna. Ianao mihitsy ny tsy ampy ny fahalalànao ny soratra masina satria raha olona malala soratra masina ianao tonga amin'ny noronam-boky nanoratana ary tena ozy izy namboarinao ahy. Namboarina izy ilay tenin'Andriamanitra Yahosoa tenin'Andriamanitra io tonga amin'ny noronam-boky tonga tamin'ny tenandray izy nandatsaka ny rany. Io rany io Yahosoa raha nandatsaka ny rany raha ny fanekena vaovao hoan'ny fanekena vaovao. Raha vao miresaka didy folontsika fanekena taloha iny fa ny rany Yahosoa mazava be mihitsy nandatsahany Yahosoa ny rany nalatsaka ho an'ny fanekena vaovao araka ny Mateo toko 9:20 rehefa nanao fanasana ny araka tamin'ny mpianana izy Mateo toko 9:20 dia niteny izy ity no ratony amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro. Zany hoe ny rany Yahosoa zany dia tsy nalatsaka ho an'ny didy folo fa fampianarana devoly io fampianarana ataonareo io hoe ny rany Yahosoa no nasolo ny
Levitikos toko faina amby tsy nalatsaka ho an'ny didy folo ny raha aleo aloha Ka ianao no teny fa hoe tsy nalatsaka ho an'ny didy folo ny raha Je démon, zany ataonao zany fa nalatsaka ho an'ny mpanota ka ny raha ny ianao Ahosoa mba dia hitandeman'ny mpanota fa ny efa didy nosoloany Ahosoa ny Levitikos toko faina amby folo araka ny teninao teo dikan'izay zany a ny didy folo tandremana fa ny rany Ahosoa zany no lasa rany le didy folo ny dikan'izay nefa mazava ho azy averiko aminao fa Mazava ho azy. latsaka tamin'ny mpanota Dia nosoloana zay anie no teneniko taminao teo. Dia zay no biby teneniko. tany amin'ny Levitikosy dia nosoloany raha dia ay zary le lalàna milaza an'izay a fa azo soloana ao anatin'ny Baiboly zany ka ao anatin'ny aomeo le Levitikosy andiny zany. soratra masina ao zany omeo le izy fa azo atao botolo-kevitra ato fotsiny amin'ity ohatrany zany. hebreo ity izy mametraka tsara mihitsy Ny hebreo a dia milaza ny amin'ny hoe fisiana fanekena tsy vaovao ho vitantsika isanao ety milaza ny amin'ny fanekena vaovao io fahatongavan'le fanekena vaovao dia zay Ahosoa nasolo io fanekena vaovao io zay nasolo ny fanekena teo aloha Zay. Hein? Hitanao? fa omeo ny lalàna Ahosoa milaza ilay fanekena Zao vaovao fotsiny. dia mametraka izy hoe mipetraka foana Aza teny atao hoe torapola manaitra izy. tsisy torapola aza atao torapola tena miresaka izy tsara tsika pasteur Antsato Ah. hoe aza atao Fa torapola ianao izy tiany izy fa vizina be lera, omeo any fotsiny lalàna izy. satria zany namoaka lalàna raha niresaka taminao hoe io fanekena io a tsy azo atao ny manampy na manatsokan'io ary tsy azo anampino io tsy azo dia anesorana zay tsy manatsoka rehefa rehefa tsy manampy rehefa biby no atao fanatitra ao amin'io fanekena io dia tsy azonao atao ny manolo an'iny olombelona fa izay ny mahadevoly an'ilay Ahosoa miaraka aminareo satria vita ny fotsiny tsotro zao nanala ny Levitikosy toko faina amby folo dia nampidira ny tenany ao fa i Ahosoa zay torinay kosa dia ambaranay fa fanekena vaovao tanteraka ahoana izy a. zany ty andinina Raha ny fanekena vaovao tanteraka no nalatsa ho an'ny fanekena vaovao ato amin'ny nalatsa ny hebreo rany fa tsy ho an'ny didy folo. toko fasivy hebreo toko fasivy dia eto amin'ny andiny fafito amby roapolo ary tahaka ny nanendrenany olona ho faty indray mandeha ary rehefa afaka zany dia isy fitsanganana dia tahaka an'izany koa i Ahosoa masiara rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fandrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena miresaka ny Ahosoa ny dia tonga otaniza fanekena ozy izy vaovao letiny zany e. otany maro tafiditra ao anatin'izany dia tsika zay ny mahatonga nany teny taminao tery aloha hoe tafiditra ao anatin'ilay Zay ny nahatonga nanamoaka an'le- nanolorany Ahosoa ny tenany tompony azy dia fijaliana izay ny nahatonga ny teny taminao hoe misy ny fanekena vaovao misy ny fanekena vaovao araka ny Isaia toko faharoa amby efapolo andininy fahaenina sy ny Isaia toko fahasivy amby efapolo andininy fahaenina sy ny andininy fahavalo dia io fanekena vaovao io a tafiditra ao ny hafa firenena ary ny sorona izay natao tamin'io fanekena vaovao io a dia ny tenany Ahosoa mihitsiny no nataony hosorona fa tsy misy hoe nasolo ny fisoronana tary amin'ny fanekena tao aloha Ahosoa tiaro mba misy zavatra fanontaniana namporosa apetraka ny aminao hafa mihitsy Ahosoa sy ny tiaro a misy fanekena teo amin'ny kely fa tsy fotsiny mba misy fandraisana. averiko aminao ty fanontaniana ty ianareo ve zany tsy mampianatra ny lalàn'Andriamanitra ao amin'ny olona zay taritinao satria ny Baiboly dia milaza ao amin'ny Isaia toko fahavalo andininy faharoapolo fa ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany raha tsy miteny araka izany izy dia olona tsy pisahany fahazavany maraina fiezo izy ny teny vavolombelona eo amin'ny andron'ny mpianatra ao amin'ny Isaia zany hoe fiezina zany a tena maîtrisena mihitsy zany izy ho voafehy ilay lalàna zany fa mametraka fotsiny ilay izy hoe averina foana ilay izy hoe i Ahosoa dia maty teo ambony azy fijaliana Izahay a- amonjy ny mpanota nandatsaka ny rany tsy tahaka ny raha ny ondry lahy na vatotrombo vavy fa ny raha ny tena ny natolo no dia lalàna viaiza no afahanareo manao an'izay zavatra izay ho a aiza ny lalàna ao anatin'io fanekena io a zay tsy azo anapina tsy azo Soratra masina. anasorana milaza fa azo esorona ny Levitikosy toko faina amby folo fa aza atao torapo fa omeo ny lalàna satria zany namoaka lalàna dia tsy raha azo esorina anapina. ny Levitikosy Tsy azo zany dia esoriko io ilay inona ty izy teo Isaia fahenina amby mpolo andininy fafito amby folo Eka, dia aiza ao anatin'le fanekena ho any milaza hoe azo esorona atao ny Levitikosy toko faina amby folo dia aiza ao. makato amin'ny hebreo tsika ao amin'ny tontolon'ny hebreo anao mahita an'izany ary mametraka ka hebreo ane ny tsy- epistiliny ny petera bokyny hebreo a tsy bokyny lalàna mosesy ao amin'ny epistiliny petera Tsy dia mametraka boky tsara izy ao amin'le Mosesy hoe ny bokyny hebreo. fandraka dia olona nalain'Andriamanitra ny ho an'ny bokyny tena. hebreo dia efa fampianarana noentin'ny apôstôly nentina nanazavana fa misy ny fanekena vaovao Ko zay manina noentin'ny nampiasainao Ahosoa. ilay izy ampiasainay satria zay mitory any Ahosoa le tena fanekena dia vaovao ampiasainay koa ilay izy satria zay koa manaiky any Ahosoa dia mitandrina an'izay dia voasoratra zany efa zay miteny hoe tsy izy le Ahosoa miaraka aminareo fa satria sao dia lianareo ary ny tsisy satria
tsy misy ahosoa mampitandrina didy folo olona dia tsy zany misy ahosoa mihitsy maneraka olona andravany didiny raha tianareo izy dia mitandrina ny teniko dia ary tsy mavesatra ny teniny tsy tiavanay anazy amin'le didy izay folo tsy ary mangalatsy omeo ihany izay koa tsy ary lalàna famonoana izay aminazy tsy mijangadraga ntsony fa taloha zay dia nanao an'izany dia aizo anatin'le didy folo anefa no dia izay tsy nanotatsoa zany aizo anatin'le didy folo anefa no milaza fa nomena ny hafa firenena le izy avoay zay lalàna zay aizo anatin'ny didy folo milaza fa nomena ho an'ny hafa firenena le izy amin'ny tany rehetra io aiza le lalàna milaza an'izany fa zatotorapo mandehany ianao ao amin'ny salamy fa sivy amby folo am'izany omeo le lalàna fa tsy zana saina mandeha fa omeo le lalàna anao inany a fa omeo le lalàna manaiky ve anao aloha fa soratra masiny ty omeo le lalàna dia atao fa anaty soratra mialohan'ny masina eritreretanao an'le lalàna aloha satria mbola mety mieritreritra le izy ianao tsy mieritreritra tokony adinitsony miresaka aminao fa hoy zay hoe zahay tsy maintsy tandrina ny didina hovaliko le teninao le hoe amin'ny teny fa ny devolo no manohatra mandrava ny tenin'andriamanitra tsy vovalinao le izy fa hovaliko aloha le mandra-pieritreritra le izy angama satria mety mbola eritreritra misy zavatra tsy hovaliko mihitsy hoe le isa ihany teneninao teo hoe le hoe amin'ny teny vavolombelona ihany sy ny sisa sy ny sisa raha ny didy folo dia ho an'ny zanak'israely tokoa dia tsy maintsy mitandrina ny teny vavolombelona iny izy ary zay dia tena miteny mihitsy iny a fa ny lalàna tokoa dia hoe ho an'ny zanak'israely rery any a izany didy folo sy lalàna mosesy zany izay dia mampianatra an'izany mihitsy ny hoe tsy nomena ho an'ny hafa firenena io fa tena ho an'ny zanak'israely rery any ka zao avoay ho an'ny lalàna milaza fa misy lalàna aveo amin'ny bokin'ny mosesy efa nandatsahana raha io a zay miteny hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana fa hoe azo ny hafa firenena atao no mitandrina an'io avoainao aloha zay lalàna zay manota ve le hafa firenena tsy mangalatra fanekena ny resany misy ve zany hafa firenena raha tsy mangalatra satria ao misy le hoe aza mangalatra ao amin'ny didy disy ve zany zay rehefa tsy mangalatra zany mpangalatra no zao a tsy mitandrina didy nareo nge mpangalatra mihitsy nareo hoe tena mpangalatra ny tenin'andriamanitra nareo tsy nisy didy folo fa izy koa tsy nangalatra satria ny tainombo mivadika tsy nisy nangalatra ka omeo fotsiny lalàna milaza hoe azo ny hafa firenena atao no mitandrina an'io ary omeo ny lalàna milaza fa azo esorina tao amin'ny bokin'io fanekena io a ny levitikosy toko fahenina folo zay fototra io lalàna io ka afaka ampidirana any lay zanak'andriamanitra ny anareo moa tsy izy le anareo fa izay ny lazana hoe devoly na iahosoa zay torinareo satria ahoana moa no ahafahany tonatonana hiditra ao anatin'izany hoe ny sorona ny levitikosy toko fahenina amby folo dia nosolonin'ny tenany zany hoe mampiseho zany zany zavatra zany miady zany sy andrava sy andringana dia tonga nareo andrava tonga nareo mandrava fandravana zany ty fandravana zany ty mila mandinika tsara zany araka le izahay dia tena mandrava ny didy folo sy lalàna mosesy anareo fa izay tsy satria zao raha tsy rava ny didy folo sy lalàna mosesy a tsy ho tafakambana olom-baovao anankiray ao amin'ny ahosoa mihitsy a ny jiosy sy ny jentilisa satria ny didy folo ny didy folo dia araka ny voalaza ny soratra fihavanantsika nampiavana tamin'ny alalany jentilisa sy ny aodi zany nampiavana ny jiosy sy ny jentilisa izy tamin'ny alalany nandravany an'le lalàna mosesy folo satria nampifandrafy araka ny voalaza ny soratra masina ao amin'le Deutéronomia toko fafito andiny fatelo sy ny aodio Exodus toko fahafatramtelopolo mampiseho amin'ilay fiarahan'ny Cornelio aty amin'ilay asany apôstôly tsy misy idirana resaka Cornelio mihitsy zany tsy misy idirana resaka Cornelio zany fampisehoana sary zany aseho anaty fanoarana ozy izy zany amin'izao zao tsy misy idirana resaka Cornelio mihitsy io lay hoe nampifandray atsika fihavanantsika ozy izy ny nampifandrafy a dia le lalàna mosesy didy folo mihitsy no nampifandrafy nomeko andiny-tsoratra masina ianao teo satria fanekena anankiray iny a tsy afaka misaraka ao anatin'iny a ny Deutéronomia toko fafito ka rehefa tonga zany ahosoany tondra n'le fanekena vaovao dia iny fanekena manontolo mihitsy noho ny ravana satria tsy azo alana ao anatin'iny fanekena iny Deutéronomia toko fafito andiny voalohany a sy ny hatrany amin'ny andiny fahatelo a sy ny Exodus toko faefatra amin'ny telopolo a ny andiny fa dimy amby folo tsy azo sarana ao anatin'iny zavatra zao ato amin'ny Romanina dia aiza le lalàna ato amin'ny Romanina toko fahafolo dia amin'ny andiny faefatra fa iahosoa ozy izy ny farany lalàna
dia izany rehetrarehetra zany any dia mbola miteny avokoa zany teny rehetrarehetra zany fa rehefa tonga eo soa tsy misy ilana le lalàna intsony ianao ihany any ny fatorany teny aloka ny vavanao amin'izany aleo zaho voafatotra amin'ny teniko mihitsy satria rehefa tonga eo soa dia efa nifarana le lalàna zay tsy maintsy hitandrina zay voasoratra ato azonao tsy maintsy hitandrina zay voasoratra ato dia ianao ihany ny fatorany teny aloka ny dia aleo vavanao zaho fatorany amin'ny mihitsy vonona mihitsy ho fatoran'le teniko satria te fahamarinana anao laoko ny vavako eto hoe maninona noravana fotsiny zao ny didi folo noravana le didi folo satria mampanota olona ary le didi folo no nampifandrafony jiosy amin'ny hafa firenena dia tsy maintsy noravana satria tonga Yahosoa hamonjy ny hafa firenena ihany koa mba hatanteraka n'ilay tenin'ny mpaminany araka n'Isaia 40:21 didi folo e sa mandrara olona tsy anoty tena vao maika mampanota hafa firenena satria mpandika lalàna ny hafa firenena mitandrina tsy misy ny ota tsy misy ny lalàna dia jerevo tokoa fa zay rehetra mitandrina n'izany didi folo zany dia mpanota zay natonga ny olona nivavaka foana hatramin'izay fa tsy nety afaka tamin'ny fahotana ho an'ny mpanota le izy ary ianao raha milaza ianao fa tsy mpanota mandainga ianao satria le nanao batisa nanao tany aloha tany iza le olona nanao batisa anao oviana na afaka azy tao anatin'ny fahotana sy na afaka azy tany anatin'io rafitra Jesosy zay mampanotany olona hatramin'izay io dikan'izany fanatany ihany no mikoriana tao anatinao fanatany amina Jesosy fanatao anatin'io mpanota io ihany lainga ny teninao hoe malaika zany ianao raha fanahy zany le fanahy le mpandrava didi folo ihany koa zany miditra ao aminao dia mahatonga anao andrava didi folo le mandrava didi folo no tena fahamarinana satria raha tsy rava ny didi folo tsy ho tafapetraka mihitsy ny tapitra moa zany lera tapitra ny 30 minutes fampiresanareo hiditra farany amin'ny fanontaniana eny-satsy zany hoe mametraka fanontaniana dia ny valiny enina tsy fa tsy misy fanazavana hidirako avy hatrany ato amin'ny pasteur Anjato hoe mitazona ny teninao ve ianao fa ny didi folo dia ao amin'ny fanekena vaovao eny-satsy eny ato amin'ny evangelistra lalaina ny fisoroana natao amin'ny didi folo izy ianao tsy azo soloana ny Yahosoa fanekena hafa mihitsy Yahosoa fanekena hafa ny didi folo eny sa tsy fanekena hafa eny sa tsy eny dia ato amin'ny pasteur Anjato indray nomena ny hafa firenena ny didi folo eny sa tsy eny ato amin'ny evangelistra lalaina nomena ny hafa firenena ny didi folo eny sa tsy eny ary zay moa zany no ny arahana taminareo mirahalahy mankasitraka be dia be manana ny 10 minitra farany amarana navy nareo mekonao avy hatrany ary amin'ny mahavahiny anao 10 minitra farany zay omenao dia anafarako fotsiny hoe tandremana ny didin'Andriamanitra marina fa nomena ho an'ny mpanota ny lalàna fa mba hahatonga ny mpanota tsy hanota intsony rehefa tafiditra ao amin'ny Yahosoa Yahosoa tsy mitarika ny olona hanota na handika ny didin'Andriamanitra anitrakitraka ny voasoratra fa akato ary zay nataony raha te hiditra any amin'ny fiainana ozy izy dia tandremo ny didy zay ngamba amin'ny fiainy tsy ataoko be da be tsony fa iriko mbola hitoy zao manaraka sotra tompoko tsy mbola feno 2 minitra tapitra zay mihitsy zany ny afatra ataoko hoe tandremana ny didy fa ny devoly mandrava ny didi folo eny ary zay moa zany ny safidiny pasteur Anjato tsy mbola feno 2 minitra tsy zany diso efa niteny fa 10 minitra le izy ie any evangelistra lalaina ary ia amaranako ny amo zany dia ny hoe na iza hafa firenena mitandrina n'izany didi folo zany dia mpandika lalàna zany hoe tsy misy Andriamanitra marina miaraka aminy fa devoly no miaraka amin'izany ka za eto zany dia tena milaza mihitsy ary manizingizina fa zany Yahoa izay torindry pasteur Njato zany sy zany Yahosoa izay miaraka amin'izareo zany dia tena devoly tanteraka mihitsy fa tsy Andriamanitra marina satria ny antony dia Andriamanitra mpandika lalàna mpampandika lalàna satria raha ilay Andriamanitra tena marina ny teny hoe tsy nomena ho an'ny hafa firenena ny didi folo fa ho an'ny zanak'Israely rery ihany ilay Andriamanitra zareo kosa dia mandika n'izany didy tsy azo anampiana tsy azo anesorana hoe tsy nomena ny hafa firenena zany ny didi folo fa dia mampitandrana ny hafa firenena ny didi folo ary rehefa nasaiko namoaka raha moa izy hoe omeo ny andiny soratra masina milaza fa nomena ny hafa firenena ny didi folo
dia na ianareo any tokantrano any izay manaraka nyity fandaran'ity nanaraka hatrany amin'ny voalohany ianareo fa tsy nisy andinitsoratra masina nafahany nanamarina mihitsy ny ka nilazana fa hoe nomena ho an'ny hafa firenena izany tidyfolo zany. Mbola ilazako ihany koa hoe devoly zany Yaho zany ary devoly ny Yahosoa izay toriany zareo reto dia ny nanesorana ihany koa ny Levitikos 2:12 izay fototry ny lalàna Mosesy ary lalàna ny fanavotana fanafana amin'ny fahotana tao anatin'io fanekena nomena ho an'ny zanak'Israely io ka nanolona n'iny an'ilay heveriny zareo ho zanak'Andriamanitra satria tena fahavetavetany zany. Tena hoe fanasoketana fotsiny tsotro zao an'ilay zanak'Andriamanitra zany mampiseho an'ilay zanak'Andriamanitra tena marina raha ho raisina hoe ilay zanak'Andriamanitra zany nanao an'izay zavatra izay hoe tena mpiady amin'ilay Andriamanitra ray mihitsy zany hoe ilay Andriamanitra dadany zany ety miteny hoe ity no lalàna fanavotana ho anareo hanafana amin'ny fahotana dia io tsy azo anampinareo io tsy azo anesoranareo nefa tonga avy any zany ilay zanany dia mahasa mihitsy hoe za tsy mirarahany zany aho fa ongotako fotsiny tsotra zao ny Levitikos 2:12 dia hosolokon'ny tenako dia zany no midika fa devoly izany Yahosoa izay toriany zareo reto zany. Andriamanitra tsy izy mpiara-miasa amin'ny Satana fa tsy Andriamanitra marina satria Andriamanitra izay mandika an'ilay didin'ilay rainy zany. Ka dia anjaranareo any tokantrano any ny mandinika sy mieritreritra n'izay zavatra rehetrarehetra nambara teto fa rehefa teo vovonjy ianareo dia za miteny aminareo hoe tsy misy afa-tsy efa tsy hanao tsony ilay izy dia mba izy ilay tena mpamonjy izy ilay tena manafaka amin'ny fahotana ary Yahosoa zany fanekena maleo tena tanteraka fanekena vaovao izany Yahosoa zany tsy azo afangaro amin'ny fanekena teo aloha fanekena vaovao izy ary raha nanolotra ny tenany izy ho fanavotana sy nandatsaka ny rahany dia nalatsaka ho an'ny fanekena vaovao iny fa tsy misy an'izany hoe ny fanavotana nataony Yahosoa no nasolo an'ilay fanavotana natao taty amin'ny bokyny Levitikos taty dia ny didy folo ny tandremana zavatra tsy marina zany ary Yahosoa nandrava ny didy folo izy dia ny lalàna arahana rehefa hiaraka amin'izany Yahosoa zany dia ny lalàna ny Yahosoa no lalàna arahana. Tadidio tsara ho antsika tao tokantrano ato fa tena tsy voavonjy zany mihitsy sika hafa firenena raha tsy rava ny didy folo sy lalàna Mosesy satria ny didy folo sy lalàna Mosesy dia nampifandrafy ny jiosy sy ny hafa firenena iny araka le andinitsoratra masina efa nomeko anareo Deutéronome 7 ny andininy 1-7 Exodosy 4:7-10 ka mba hahafahana mamonjy ny hafa firenena satria Yahosoa ho avy ho an'ny hafa firenena araka ny teny amin'ny Isaia 2:2-9 sy ny Isaia 2:7-9 sy ny 9 dia tsy maintsy noravana iny ka le noravana teo amin'ny hazo fijaliana zany dia le fanekena teo aloha mihitsy norava fanamafisana iny nataony Yahosoa iny fa le Andriamanitra ray iayava mihitsy no efa nandrava voalohany an'iny tamin'ny alalan'ny nandravany any fisoronan iny araka le Isaia 2:1-7 Isaia 2:1-2 zany ka zay zany manatona ny Yahosoa zay teo vovonjy sy teo afaka amin'ny fahotana fa zay miaraka amin'ny Yahosoa dia afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony ary zay le tena Andriamanitra tena marina famonjena ho antsika dia le miaraka amin'ny ambasadioran'ny Yahosoa sy ady Elia misaotra betsaka matamin'ny sirena ye dia misaotra betsaka anareo ihany koa ny vahiny teto amin'ny fandarana mangatsitraka be dia be anareo rehetra mpanaraka ny tokantrano ho amin'ny manaraka toy izao indray. Mazava be fandahary ny arahanao misy riana isaky ny alatsinainy alina dia izao